Tafaraka indray isika menakavy ato anatin'ny fandarana Miara Manonja amin'ity Alarobia 4 Aogositra 2020 sy 2020 ity ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarantsika menakavy ao anatin'izany ny fandarana izany. Afahantsika mamakafaka, afahantsika mandinika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fandarana izay natao indrindra mba hikatsahana ny tsaratsara kokoa eto amin'ity fiainantsika eto Madagasikara ity. Ary dia tsy hoe nataotao foana akory ny fandarana takantony na hoe ndeha ho fandanimpotoana fotsiny fa misy ny tanjona izay tiana hotratrarina dia izay hoe hoavy mamirapiratra ho an'ny taranaka fiaramandimby izay. Toy ny mahazatra dia misy ny vahiny izay hifandimby eo hiaraka andiniketo, hiaraka makafaka ho isika ny lohahevitra maro samihafa izay hoentina amintsika mianakavy. Fa mialohan'izay aloha dia misy ny atao hoe tato-baovao ho an'ny atoko tiako Madagasikara satria dia atsona zany ny mpikambana rehetra nivon'ny tiako Madagasikara amin'ny distrika Anarivomamo tafiditra amin'izany ny distim, ny comtim, ny foktim, ny famtim, ny jeune tim na ireo rehetra ihany koa izay efa nandalo tao amin'izany antoko tiako Madagasikara zany ho tonga anatrika ny fivoriana famelomamaso io le atsona hoe redynamisation ka io fivoriana io dia ho totsaina ny zoma ho avy zao manomboka amin'ny 2.1 ora ao amin'ny kolejy Johnson ao Arivomamo izany ary dia entanina zany izay voakasika izay resak'izay ho tonga amin'io fivoriana ao amin'ny kolejy Johnson amin'ny zoma izao zany manomboka amin'ny 2.1 ora atoandro ho an'ny ao anivon'ny atoko tim. Misy ny resaka hoe formation, misy ny fanavaozana karatra, ny fanomezam-baovao isan-karazany satria ilaina mihitsy zay le hoe fanomezam-baovao zay sy ny fionana ary zay ma hoe famelomamaso na redynamisation zany ny atoko tim ho an'ny distrika Anarivomamo. Izay hoe la tonko lasy tonko vavy fa efa eto akaiko eto ifaniry razafy manatany izay mpamakafaka namana mavitrika fa fantatsika mianakavy ao anatin'izay Miara Manonja izay ary dia ho raisiny avy hatrany ny vahiny voalohany dia tsy izay izany fa ny professeur James Ratsima ary dia omenao avy hatrany ny fitenenana faniry. De miraba ny mpijery Miara Manonja maneran-tany isika amin'ny alalan'ny FB, ny YouTube, ny eto Madagasikara ihany koa amin'ny alalan'ny fahitalavitra zany na ny TV local ho an'ny eto Madagasikara. Isika zay manaraka amin'ny onjam-peo ny MBS sy ny Radio Mada. Ny MBS dia raisitsika amin'ny 95.4 FM ary ny Radio Mada dia ny FM 100.8 no andraisantsika izany Radio Mada izany. Miara mapita ity Miara Manonja ity misaotra ny namako Rina Rabe Mananjara zay nanao ny fampidirana teo mavitsika koa izy ao anatin'izay fanahitana zay ary izy moa dia mpanao gazety mandehandeha manao ny tato-baovao, fikaroham-baovao fampizarana amintsika eto ihany tsy fe manolotra ihany nataony Rina Rabe Mananjara koa fa maro amin'ireo vaovao zay fampizarantsika eto dia misy ireo fandaminana ny vaovao zay voakirakira zay azo sy voaray ny namana ihany koa zany Rina dia zaraina amintsika eto reny rehetrarehetra reny zay mampanao gazety azy. Ny teknisiana ihany koa satria dia manao zay tena hampahomby ny fionana, ny fifandraisana, ny fahazonantsika ny teknisiana eto anivon'izany Miara Manonja izany mba hanonjaonjantsika amin'ny sehatra rehetrarehetra mba handraisantsika zany ity fandarana mamitsika dia mamitsika ity. Marobe ianareo no mandefatra ny afatra ty aminay zany na ny afatra manokana, ny MP, eo ihany koa ny SMS, ny WhatsApp, ny mail amin'izay fahafantarantsika amin'izay contact rehetra atao Miara Manonja dia anaovana kokoa rehetrarehetra fa ho be fa tena zava-dehibe zany. Araka ny nambara ny Rina Rabe Mananjara tamintsika teo efa helitsika no ny andrandra ny fahatongavany professeur James Ratsima eto amin'ny Miara Manonja ny nahitantsika azy angambany ho an'izay nahita amin'ny fahitalavitra tamin'ny fiaonam-be nasionaly mpanohatra dia teny professeur James Ratsima anisany tao anatin'izany nandritra ny 2 andro ny teto mivomera samihafa izy na mivomera politika na mivomera fitantanana ny raharam-panjakana, mivomera sosialy, mivomera ara-toekarena ary dia nanana
nanjara fitenena betsaka tamin'izany voaingana ihany koa izy nisy fotoana de hitantsika nisy interview zay nataon'ny mpanao gazety ny MBS taminy ary de alintsika hoe allo professeur James Aratsima hiteny mahakasika ny raharam-pirenena fa fotoana ilaina ny hevitry ny ray aman-dreny sy ny manana traika efa ny miaino amina lafinjavatra tahaka izao ka professeur James Aratsima moa dia manana kasiketo maromaro zay izy ao anatin'izay hoe hetsika ny fitiava-tanindrazana zay dia ao anatin'ny andrianiko ny fireneko i professeur James Aratsima ao anatin'ny Front Patriotique ihany koa ny professeur James Aratsima ary dia fatatsika betsaka ny fahavitriany ao anatin'le monde justice zay manao ireo hetsika maro samihafa ary mitety toerana maro be ho an'ny teto Madagasikara manao ny fampahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara. Voalohany indrindra professeur James Aratsima miaraba anao aloha tonga soa eto amin'ny Miara Manonja tompoko. Faly miaraba atsika menakavy marina fa vitsy le fotoana amin'ny fiazakazahana ho an'ity firenena ity nefa na izany ary de tonga androany satria nasaina de rehefa saina de tonga ary tena iresaka tokoa tsika n'izany atao hoe politika izany fa tsy politika fanondry zareo fandrebirebena vahoaka sy hoerahoerity fa inona marina ny lalana izoran'ny firenena mba ho tafavoaka amin'ny malagasy rehetra. Professeur James Aratsima ianao aloha zany de anisan'ny mpahay toe-karena ihany koa alohan'ny teny hidirantsika amin'ny raha politika mino fa manana ambara betsaka ianao satria roa taona sy tapany mandahan'ny foloan'ny repoblika zao mety manana ny fomba fijery professeur James Aratsima hoe nandritra an'izay roa taona sy tapan'izay amin'ny mpahay toe-karenanao amin'ny mampandinika ny raharam-pirenenanao ary raha ny fikambanana ny tany saiko teo zay misy anao dia manakambara ianao amin'izany tena hoe fiaina ny fitondram-panjakana ny fitantanana ny raharam-panjakana sy ny firenena izao manahoana ny fahitany professeur James Aratsima ny roa taona sy tapany ny fitondrana Andry Nirina Rajoelina. Efa nanika ny telo taona izy zao faniry ary rariny sintsiny fotoana tokony anaovan'ny fitondrana bilan zany zao ijerevana manisy tsipika anankiray tsika eo ampovoany vertical de ny avisy ny havanana na ny zavatra vita na ny projet tsy vita de ho jerevantsika zay lazaiko zay hoe a mi-mandat le pouvoir zany hoe tokony andray fitenenana ny filohan'ny république zay ny anehoanany bilan ray de milaza ny zava-bitany sy milaza koa ny zavatra dininy na ny tsy natao na fanapanantenana ho an'ny vahoaka nefa fandrebirebena tokony ho lazainy zany ary mendrika an'izany ny vahoaka indrindra raha mahatsiaro teny izy hoe voafidy ara-dalàna fantany manko na voafidy azy fantany tsara fa basy tafondro ny netiny ary rehefa tsy lany teo izy mbola vao tsy vita ny fifidiana de efa nitabataba izy tsy maintsy lany de tokony hanao bilan zany izy amiko am'izao mi-mandat zao na tiany na tsy tiany fantatry ny vahoaka ny zavatra misy de ao anatin'ny bilan io izy milaza hoe zao ny nataony zao ny tsy nataony ny tena mety de tsorony mihitsy hoe be loatra ny zavatra nampanantenaina be loatra ny zavatra pokaty lazaina de mibaboka ny adalàna natao zay ny atao hoe fahendrena le bilan koa zany afaka jerevana amin'ny lafiny rehetrarehetra araka ny tenina hoe raha ekonomika de afaka diniantsika hoe inona ny zavatra vita ary inona ny zavatra tokony tsy maintsy atao amin'izao fotoana zao fa efa ny vahoaka rehetra ozy hoe ny vahoaka rehetra fa fandrebirebena fotsiny reto compte fako sy ny rehetrarehetra reo fa ny vahoaka malagasy mihitsy tena milaza aminao tsy maninona fa tsotra ny teniko misy efa manozina ary manompa reny mihitsy ny vahoaka amin'izao fotoana zao mahazo amin'ny fiainany mijaly tena mijaly ny vahoaka fa ry zareo tsy malala an'izany ka tsara izy manazava amin'ny vahoaka hoe inona ny azo ny atao mba amonjena alohan'le vahoaka ao anatin'ny fahoriana tanteraka nylaza ianao te hoe tokony ilaza izy za moa ny lazan'izay hoe tokony ilazany zavatra mahazo izy
de mba justifieny zany zay ny filazako azy ny promesse nataony promesse zao nataony zao le ataoko lava hoe promesse d'ivronne io ndraindray ary masika mihitsy hoe promesse de ny olona eny an-dalambe le mpivarotena ny tenyny zavatra ataony nefa izy filohan'ny république ka malahelo raha miteny hoe rehefa maraina ve izy mba misy olona mpanolotsaina azy ve teny azy hoe zao ane ny mahazo ny vahoaka président zao ane ny mahazo ny olona mba misy anankiray ve samy teny aminy sady misolelaka daholo ny ataon'izy menakavy eo zay ny anankiray ny fotoana am'izao fotoana zao manko de tokony koa ivoaka amin'ny crise am'izay ny firenena efa telo taona izy ny teo efa telo taona roa taona sy tapany ozy tsika hoe mimanda fa ny tena marina de efa tokony telo taona zany zao efa kely sisa ny fotoana tokony azahoany mamerina ny asin'ny vahoaka zay nitsakitsahany manaraka an'izay tokony hojerentsika koa rehefa mimanda ohatran'io inona avy sisany eo ampelantanany inona le pilier mbola ananany pilier du pouvoir zany ilaina dinihana hoe inona mbola azony atao ny TGV ny mapara ny RD zany de tokony anao en réalisation promesse tamin'izy nanao propagande reny fa izy reny tsy nanao ninina mihitsy na kely aza ireny olona reny zany manatena satria raha antsika malala tsy zany miteny an'io fa raha mandinika tsara fotsiny tsika de malala hoe tokony anova gouvernement izy ary anala amin'ny prime ministre tsay de ry zareo rehetrarehetra ao amin'ny team na tsy ao amin'ny team fa mapara milaza daholo izy fa izy no nitolona de izy ny tokony hiditra ao pouvoir tsara ho fantany nefany fa ny tena marina de ny communauté internationale la nametraka ny tsay ary tadiditsika daholo zany zavatra zany ny communauté internationale zany nanao any doublon sy nametraka ny flou teo fa tsy ny mapara sy ny RD sy ny RK zany alao azava ny resakitsika ny prime ministre io zany raha za manokana tezitrisy tsara tsy tezitrisy tsara fa ny ao am-poko ny lazaiko il a pas l'étoffe d'être un président donc tsy maintsy olo-kafa ny tedavina ary izy nataony teo de ny raitsy kombakonga tamin'ny HCC ny CENI nanao an'ireny alabato goavana be reny namotika amin'ny Madagasikara ka tsy ry zareo mapara CRD CRK ndray ny anakendro hoe izy ny tolona nametraka an'io mba malala menatra na zany analyse tsotra zany ara vety tsy fantatrareo tadidiko ny tenin'ny député reo sy hoe io ny tsay de ho aninay ny tsay dikan'izany zany tereny izy tereny reo vahoaka reo mapary reo anaiky ny prime ministre Tsay Christian vetivety professeur James mety mbola anana hambara am'izay ihany ianao fa raha lay fanazavana ny resahanao teo zany négatif amin'ny bilan raha négatif moa maninona azo amboarina négatif fa le izy tsy négatif atsony efa tena fanitsakitsahana amin'ny vahoaka tsisy zavabita eritrereto fotsiny fa raha sanatry ary tsy maintsy nefany isonitra indray isolika io de ho aizitsika vahoaka dikan'izany isondritry daholo keo ny produits locaux dikan'izany misy zavatra tsy voafehan'ny fitondrana tsony petsaka ny tsy voafehany tsony ary raha toe-karena moa de raha malala io de ny zavatra ataon'ny fitondrana de mandrebireby mitady hitatsika hoe tentative d'assassinat io hoe zao hoe de mitady olona artiste malazalaza de mitady olona malaza anankiray hoe voasambotra mitady amono hoe mitady amono ny segy reny rehetrarehetra reny de diversion reny amiko fandrebirebena vahoaka fa maninona ny manao an'izany de ny antony anaovany an'izany de tsotra tsy voafehany tsony ny fitondrana tsisy zavatra maîtriser ntsony na ny kely aza
ary mbola mieritreritra izy fa mbola anao zay tiany atao mikasa amin'ny 2023 fa raha zao fandeha an-javatra zao nodiny atsika faniry mino fa efa tapidalana le fitondrana ary izy tapidalana io dia anaonao foana izy sisa dikan'izany mangalatra par hectare tany ary manana porofo aho rehefa miteny fa zany misy miteniteny ratsy eo fa tonga dia avoakako tola aboridako misy mangala tany any Bongolava any 4 hectare misy ny arianana ny tany io teninao teo hoe membre atao amin'ny monde justice ary miady ny accaparement de terre ny nataonay fantatro daholo tany tianareo goazana ianareo ao amin'ny pouvoir ao ka mba mieritrereta ihany fa tsy anareo ny tompo Madagasikara fa ny vahoaka ny maso mandidy rehefa namian'izay piste zay ihany ianao na hoe lalana fahamiditra amin'le ady hevitsika tiany ampiandohany professeur James Ratsima dia nanatsidika an'ilay fomba fanaovana politika eto Madagasikara tsy afa-misaraka aminao moa mpamono politika professeur James Ratsima mampanao politika ny professeur James Ratsima zay koa dia mety mahita ihany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ianao koa fahafantarako anao dia niaina ny fomba fanaovana politika tamina repoblika mifandimby teto Madagasikara professeur James Ratsima raha izao ny zava-misy tena am'le lala ny fomba fanaovana politika le tena politika hitantanana ny firenena sy le tena politika zay tena nieritrereto ny fomba fanaovana politika correct ve izao eto ny fitondrana am'izao fotoana izao mahafinaritra rehefa anontanianao fa niry fa tsotra le izy io fitondrana io dia ny fonctionnaire tsy samy grevy ny miaramila mitana basy zay sisa dia ny ataontsika hoe crédit extérieur décaissement extérieur zany zay sisa no mitazona ny pouvoir io ary tsika dia raha malala fa zanatany mandaigna izy miteny hoe fa maleo teny Madagasikara ny tanyrazantsika raha mbola misy andefasan'ny olona légionnaire dia milaza aminao fa raha mbola ohatr'izao ny fandehany dia marina le hoe na 10 taona 20 taona tsy aleo tentsika ny tena izy dia ny politika atao eto Madagasikara dia tsy tsika manao fa mpanjanaka no manao politika fa isika manaiky izay ataony na manao fifidanana ary dia zay tia ny mpanjanaka anao petraka eo dia mangina le malagasy zany hoe asiana mifidy ianao terena hifidy ianao dia rehefa nandatsabato ianao dia zay ny tedaviny tsy raharaha zay vatorotsaka ao na fotsy na mena na mainty na inona na zay ataonao tsy raharahany fa rehefa nandatsaka ianao dia micautionné an'le élection nametrahany zay olona tiany apetraka ao zany ianao zany ny zavatra miseho eto Madagasikara zay tsy azo tsiketsehana hitanao miseho tamin'ny fifidianana ny CST reny tsisy marina ge reny fifidianana reny zareo mpanjanaka neny nanery an'ireny ary tokony zentsiny amin'izao fotoana izao ifo amin'izay tsika malagasy fa tsy ny mpanjanaka foana no atao anao politika eto zay le ataoko hoe haute politika dia ao ambonin'ny haute politika mbola misy zavatra hafa koa dia azotsika lazaina mihitsy hoe aty ambany indrindra misy atsika satria tsika mbola zanatany fa ny tena marina tokony hiditra amin'ny atao hoe haute politika amin'izay ny malagasy mikarakara amin'ny politika isika ny manao politika fa tsy ny vahiny ny manao politika amin'ny toerantsika mahita taratra an'izany zava-misy zany zany professeur James Ratsima matoa miteny an'izay hoe tena misy mahimizy ngeza be mihitsy ny mahazo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia lasa lay mpitondra zany saritsary mpitondrana fotsiny ny tena marina fitondrana iray na iray sy tapany dia ny amiral Dede Ratsiraka nosa ny taky nositsika voalohany nampiany professeur Ranjefa ny faharoa dia président Ravalomanana no any sa nandroaka ambassadeur frantsay ary raha tsika malala fa ny frantsay
de nanao mihitsy zay ty mipetrahany président Ravalomanana teo ary ny laviny ny antony de tsotra tsy hiditra lalina fa tsy tian'ny frantsay hoe fitondrana olona eto afovoantany satria fantany fa mahay noho izy no hitatana ny firenena nataony zay nataony rehetra tsy ahatongavan'ny filoha Ravalomanana teo fa mbola nisy moa ny démocrate américain tamindreny de voaterina anaiky ihany le frantsay fa le frantsay koa manara-damosina ny américaine fotsiny rehefa tena dinihany zany tsy tsapa amin'ny vahoaka malagasy akory ny tsy nataon'ny filoha Ravalomanana nametrahany an'ireny magro reny ende ka faleovatena ny ao ambadiky reny midika an'ireny tompoko dia vitana malagasy fa tsy miankina ny produit afaran'ireo vahiny rehetrarehetra eo ampatsahivy kely reny nampitehana ny magro reny nampitehana ny triple reny hatramin'izao Ravalomanana ny tsy tianao de tokony navelanao hisokatra ny orinasa ho an'ny malagasy zay mitady asa ity fitondrandia na création d'emploi raha tsy vitany tsisy zavatra fantany mba tsy lazako hoe ce sont des clowns tsy mana-tsaina tsy mana zavatra ho andoha atao fa zéro manatody ozy ny mpampianatra za mpanabe fa raha reo mpianatro de mazava fa 0 ny nameko azy tena marina amindreo de nypitehana mihitsy efa tsy otsony ny filoha Ravalomanana mbola enjehana ihany le orinasa nefa reo orinasa reo ihany re tompoko no afaka mamelona amin'ny malagasy ny orinasa privé ihany zany no tokony anaovana ny relance économique nefa eo reo indray ny pitehanao de zay ny anaovako aminao hoe efa ndraindray mantena endry hany ve sa tena mitapy ry zalahy reto mahavariana ny zavatra ataony fijeriko azy indraindray de tena mieritreritra mihitsy hoe tsy ampisaina zany hoe mila fitsaboana any psychiatre fa tsy mety zao zavatra ataony zao maninona ny orinasa malagasy pitehanao reo vahiny rehetrarehetra mba tsy lazako fa niresaka an'le tentative reny tsika mirahalahy teo natonga n'io tentative d'assassinat iny de foroporonina fotsiny hoe samborina ihany nataon'izao ihany nafandrebirebena vahoaka io diversion io tsy le hoe olona samborina ny intéressant fa inona ny ao ambady io zavatra samborina io inona ny guerre d'influence et d'intérêt ataondry zareo reo pakistanais karana sinosy vahiny d'un côté de l'autre côté il y a Sarkozy, le criminel Sarkozy mpamono ny fitondrana ty Afrika zay conseiller ny aksianina izy am'izao fotoana zao io aksianina io de ny karanany ao anatiny ao alao zava alao tsara ho fantatra miady aminay ko reo am'le association anankiray hoe Sokota mbola karana ihany miady ny taniny malagasy eo de zany ve de azo ekena ny tenenako anao le aksianina teo de misy guerre d'influence ao hoe izavy ny miady ny areny pirenetsika fa isika zany araka ny fitenentsika hoe mangatakatiny eto tsika nefa tompony inona tsy misy eto Madagasikara inona tsy anana amin'ny malagasy na cerveau raha mbola alainy vahiny ety amintsika ko maninona tsika mandrotrany io ny guerre d'influence ataon'ireo de tsotra ny entreprise njareo ny tiany asa eto ny produit any ao lefany eto fa le produit malagasy de io raha tsika mahitsy io nanaovany antico nanaovany amin'ny magro zay de tsy takatry ny malagasy ko re tokony vidy produit malagasy tsika de ny potehana ny magro fa napotehana ny faleovatena malagasy reny tompoko eny ary professeur James Aratsima mbola maromaro moa reo solombavamboaka antsika zay mbola ivahiny eto ihany koa raha tsy misy koa ny fivana mbola navahintsika anatin'ny fandrindrana namantsika arabe mananjara rina am'izao fotoana izao fa za mba te antany kely anao professeur James Aratsima satria tsy fatako ireo vinandray anao ny vahiny eto Miara Manonja ahoany ty airmady ty professeur James Aratsima
io ny zava-misy am'izao fotoana zao ndresaka orinasa hoe tena fahaleovan-tena raha toe-karena manko ianao souveraineté économique ihany koa io ny hermady am'izao fotoana zao professeur James Saratsima ahoana ny zava-misy inona ny azonao ambara raha tadidinao tsy lazako hoe zany voalohany za mihitsy ny voalohany fony vidy an'io Airbus 348 dia za mitabataba voalohany teny aho hoe aza mividy an'io natao daholo ny fanenjehana ny tenenina hoe tsy tia tanindrazana tsy tia fandrosoana ary nenjehana ny rahonana hogadraina tamin'izany io hermady io ierahantsika mahitsy zao ny efarany poubelle aty Afrika centrale Madagasikara tsy manana an'izany orinasa hermady zany tsontsika tsy hermady ihany fa ny orinasa-panjakana rehetra matanjaka efa eo ampelatana amin'ny vahiny daholo ahoana zany ny fomba azahoanao manao création d'emploi ho an'ny tanora malagasy io hermady io rehefa tena dinianao dia inina potehana inona ny tetitetika maloto ao ambadika eo lava be ny resakitsika amin'ny rahalahy raha vao tantaraiky hoatran'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa ny tsaratsara dia maka fotoana anankiray tsika fa tena mampalahelo ahy orinasa ray io ekenan'ny tourisme malagasy igny io ary zany tourisme malagasy zany efa potika transport malagasy zany miankinao daholo na hôtely na reo zavatra rehetrarehetra mifandray aminy dia potika daholo dia fananina potehana anapotehana n'le malagasy ary ny fitondrana manao an'izany rahantsika mahita ny zavatra ataon'ny fitondrana io fa tena ataoko hoe raha misy teny malaza azy amin'ny teny malagasy dia hoe mpamon'olona tsy ola mpamosavy ary samy izy menakavy eo ihany misy obolana malagasy hoe maty ny jiola mpamosavy zany izy menakavy eo sady mpamosavy ny jiola rahantsika malala ny zavatra ataony amin'izao fotoana zao ary ny loza dia ny vaoaka malagasy no potehany fa raha samy izy mifamodika eo moa maninona fa taranaka malagasy mihitsy no potehany amin'io resaka hermady io lava ho any resakitsika amin'io satria be loatra ny tiako resahana amin'io eny ary professeur James Saratsima raha azonao fitipitinina ataoko hoe 2 minitra eo zany araka ny toromarika ny namantsika moa zany 2 na 3 minitra mamanaka ambara amina relance économique avenao ary zay ny lazaiko teo io tsy hain'le fitondrana zany tsy za atao conseiller an'ireo ary tsy teny an'izay fa efa niteniteny zavatra maro ihany nanenena koa raha no niteny indraindray ary rehefa miteny dia ataondrareo ambadika any aingana be le izy nefa firenena iraisana tsy maninona le izy fa samy tompo Madagasikara tsika le relance économique ny entreprise malagasy aloha ny tokony ho ampiana reo entreprise malagasy rehetra dia tokony avelanao hiasa malalaka ny magro avela isokatra avela isokatra ny triple avela isokatra daholo fa izy naninonanao reny entreprise ohatrany hoe miady aminao daholo reo tsy le fitondrana fa le nilazaiko hoe groupe d'intérêt total d'un côté Bolloré de l'autre ary ny aksianina sy Sarkozy fatina Sarkozy reny ny ilany reo tsy mitovy ny fandanjahan'ny frantsay an'ireo total sy Bolloré toanany fa ny anankiray atoriana tsy toanany reny nefa tsy entreprise malagasy ny tena toanana raha tianao relance économique ianao tompoko dia ny entreprise malagasy voay aloha aza sakatsakanana ny filohany okatra ny orinasa rehetrarehetra fa kapokany io araka ny fiteniny ary re orinasa kely malagasy rehetrarehetra hatramin'ny hôtely hatramin'ny fandraisam-bahiny hatramin'ny guide touristique hatramin'ny BDB ny ao aorinan'io velomy dia tia famitaham-bahoaka ataonareo ty koa mba hajanony amin'izay maninona raha vao manomboka miaina kely le malagasy dia asianareo mioboka indray mahita lalana foana nareo itenenana hoe mbola tsy afaka le valana na tsy afaka rio
firenena rehetra nge fa be dehibe no sokatra tanteraka fa azonao a gérena autrement le zavatra fa tsy manao lomboto zay ny fitenako azy ny tena lomboto no ataon'le fitondrana tsy malala fa tsy zany reo alatra lomboto a fampahorina ny malagasy a fangalarana tsy misy afa-tsy zany ny ataony ka raha io lance io a de mazava be ny teniko faniry a voay ny entreprise malagasy rehetra de aza sina mandrotra mandresy ny 5 taona 1 taona 10 taona tsy maninona aza sinao mandro etra zany izy efa nampijalianao izy alao mba isy oxygène kely any aminy fa raha tsy zany de hita lozitsika atoato araka ny teniko taminao teo hoe raha sanatry nefa ozy a tsy maintsy hiakatra io satria tsy amelan'ny karana io fa karana ny eo ambadika ireo hiakatra io vinavinako de tsorika aminao fa mety miakatra any amin'ny 22500 any io ny lasantsy de ny gazoil koa araka toraka zany de ny produit rehetra koa hiakatra nefa jereo le ppn nefa tsy voavidy misy zavatra lazaiko anao ty any amin'ny poro any teo aloha ny conteneur anay $3000 amin'ny mampiditra azy am'izao fotoana zao $16000 ary na mety ny taratasinao na tsy mety de mbola rahana kolokolo be de mandoa amin'ny drala ianao de tsy gaga ianao raha mbola hiakatra hatrany amin'ny 75000 na 100000 ny litre menaka mbola tsy hidina mihitsy ny vary mbola tsy hidina mihitsy ny charbon mbola tsy hidina mihitsy ny ppn rehetra de aza gaga satria any fotony io de efa tangosany drala de efa amboariny zay mamety azy. D'accord. Professeur James Aratsimy beveriko fa afaka mba misaotra ihany ianao am'jery sy mipiaino antsika tamin'ity marainty mbola betsaka ny fotoana zay hananana angatahana aminao renao fa ho amin'ny fandaminana moa zany de zay ny azontsika nraisina teto amin'ny Miara Manonja. Professeur James angamba s'adresser mba kokoa ianao sy fisaorana ho an'ny mpijery antsika sy mipiaino antsika. Fantatro fa be mpanaraka nareo fantatro koa fa ny malagasy rehetra de lina araka ny teniko taminao teo hoe te andrehany zany Miara Manonja zany vo tsy mahandro hoe amin'ny sivy sasany de efa mihaino daholo ry zareo ny tena mety de tsaratsara raha azo atao amerenana ny fahitalavitra MBS fa mijaly ny vahoaka amiko zany na UMBS tapahana amin'ny canal plus io nge resaka rasisme resaka ny fitondrana rasisme zay lazaiko teo fa rasiste reo olona reo tsy tia malagasy fa ny tenany ihany ny fatany forme rasisme koa zany ko anareo mpiain'ny Miara Manonja sy mpijery Miara Manonja de faly manotra ny araba ao anareo de manao kokoa andreo mpianatro rehetra manaraka tsy tapaka koa vao miala teto de tototry ny telefona hoe adininao zao professeur tsy ampy le fotoana araka izy fa mbola hiverina misy émission azahotsika adiny rasa zany ho azavaitsika hoe inona marina ny atao hoe haute politique inona marina ny atao hoe politique eto Madagasikara fa treto aloha zao de mbola andevon'ny olontsika. D'accord. Misaotra ny professeur James Aratsimy antsika tamin'izay fanehoan-keviny izay. Izy moa dia niresaka amin'ny hoe fiakaran'ny vidin'entana ny conteneur $3000 $16000. Tsara ho fantatsika fa misy ny redressement des valeurs zay io koa dia mbola adevitra be io nivon'ny fahadiseranana malagasy na resaka douane satria dia misy service des valeurs d'origine ao amin'izany fahadiseranana zany ary mbola ao avo ny fotoana hiresahantsika n'izany adevitra zany hoe manahoana ny fomba fikajiana amin'ireo entana zay mivoaka sy miditra eto Madagasikara indrindra moa zany miditra satria na dia samy entana zao ara dia tsy mitovy ny fomba fikajiana zany ary mampikaikaika ireo rehetra dia miteraka fiakaran'ny vidin'entana samy hafa zany rehetrarehetra izany mbola anana fotoana hiresahana amin'izany tsika satria dia anisany koa zany mitondra ny fiakaran'ny vidin'ny entana marobe eto amintsika na entana amin'ny alalan'ny PPN io na entana amin'ny alalan'ireo fiara samy hafa sy ireo fitaovana ampiasaina amina resaka industrialisation ho an'ny eto Madagasikara ataontsika
farankososony zany resaka andresako zay fa ny namako Rina Rabe Mananjara sy ireo namana zay mpiara-mikatroka moa zany Miara Manonja de efa manana fahavononana eto anko andray anjara de omeko ny Rina Rabe Mananjara ndray ny fandaminana ny fandraisana ireo namatsika. Eny ary saorany faniry mitondra an'izay fanazavana izay eto moa miara-miasa ary zay no atao hoe Miara Manonja na ny teknisiana na ny mpitondra famakafakana saorana ihany koa i professeur James Ratsimba zay nitondra ny famelabelarana teo ambava homana apo meritreritra fa tsara ny manamafy aloha zany sy mamerimberina ho an'ny tiako Madagasikara amin'ny distrikany Arivomamo fa dia atsona ao anatin'izay zany ny distim, ny comtim, ny foktim, ny famtim, ny jeune tim sy izay rehetra nandalo tao amin'ny atoko tiako Madagasikara ho amin'ny distrikany Arivomamo iny zany mba ho tonga amin'ny fanatrehana ny fivoriana fameloma maso na le atsona hoe redynamisation izy io dia toto-saina ny zoma ho avy zao ao amin'ny College Johnson Arivomamo manomboka amin'ny 12 atoandro ary dia misy ny formation mazava loatra ny fanavaozana an'ireny karatra ireny ary indrindra ny fanomezana vaovao zava-dehibe ny fionana ary zava-dehibe izay hoe fanomezam-baovao izay no hoe laha tompo lasy tompo vavy fa efa eto ny mpisehatra manaraka ato anatin'ny Miara Manonja tsy izany fa Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude Roger tsy vahiny amintsika izy ary efa mpiakatra matetika eto ary izy dia mpandrindra nasionala ny tiako Madagasikara fary-mianam-panao tompokoa eto amin'ny Miara Manonja indray ary dia resaka moramanga ny resaka eto miaraka aminao satria dia betsaka amin'ny manontany hoe fa ahoana ity fifidianana be ny tanàna ao amoramanga ity efa any amin'ny conseil d'état ny raharaha kanefa amintsika amin'ny teny zao dia mbola lehibe ny tanàna efa lany mandat no misahana ny fitantanana ny ao amin'ny commune ny Moramanga anao sehatra ary. Miarabanao Rina Rabe Mananjara ary manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana Miara Manonja na ny eto toerana ny ampitan-dranomasina any fa dia hita tokoa fa dia lina dia lintsika manaraka nyity fandarana ity. Raha araka ny hitantsika teo dia ity sehatra ity zany dia hoentina indrindrandrindra araka ny voalaza eo makafakana ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany kanefa ihany koa tsy atao ambany zavatra ao anatin'izany ny mikasika ny raharaha anatiny antoko dia ny voavolazanao teo moa zany zao ny asa zay ho ataony ao amin'ny ovony politika ny tiako Madagasikara ao anatin'le sehatra ny antsoina hoe fameloma maso dia io amin'le hoe misy an'le fandianana ny Arivomamo amin'izao farany herinandro zao anatanterahana indrindrandrindra izay fameloma maso ny antoko zay ka amin'ity sehatra ty ihany koa no ahafahantsika manao an'izay fanentanana anatin'izay mba tsy ho varivarian'ny lavitsika ka tsy ahitany ambany maso. Mikasika ny voalazanao teo ny ao Moramanga dia amin'izao fotoana izao tokoa Rina Rabe Mananjara ho antsika mpiaino dia mbola misy tanàna maromaro mbola azo lazaina fa tena hoe noverezinjo tanteraka ireo mpifidy satria dia nanatanteraka ny andraikiny sy ny adidiny mpifidy tamin'ireny toerana ireny kanefa dia noho ny fanapahan-kevitra zay tsy fantatra tsara mazava ao inona marina ny ambadika an'ilay izy dia nisy ny karazana famerezan-jo mihitsy andreo mpifidy ireo ka eto dia ho raisina manokana ohatra ao anatin'izany ny commune ambony vohitra Moramanga. Inona no nitranga ary? Ny tao amin'ny commune ambony vohitra Moramanga dia nisy fifidianana nandritry ny be ny tanàna tamin'iny le lazaintsika tamin'ny fifidianana farany teo nisy mpifaninana mpilatsaka sivy milatsaka tao Moramanga ny teo ny amin'ny antoko tiako Madagasikara ny teo amin'ny antoko RD dia RK moa izy tamin'ny fotoanandron'izay dia ny fito ambiny angamba tsy diso dia saika tsy miankina avokoa ny zotra amin'ny antsakany sy andava ny fifidianana Rina Rabe Mananjara tsy nisy tomika tanteraka ny fikarakarana mandra-pahatonga ny fivoahany valim-pifidianana vonjy-maika zay navoaka ny CENI zay namoaka ny voaka mpifidianana fa dia ny voaka mpandresy tao anatin'izany ny kandidana tolotry ny antoko tiako Madagasikara na dia teo amin'ny ilanelam-bato kely de kely ary 70 tonga manizay raha tsy diso kanefa dia ao amin'ny lalam-pifidianana dia mametraka fa ny kandida mahazo vato be indrindra eo amin'ireo mpifaninana no voalaza fa ho lany ho be ny tanàna ninninona ny ilanelam-bato na ray io na rofo dia navoaka ny CENI zay valim-pifidianana vonjy-maika zay ary nanambarany fa dia ny be ny tanàna nyrotsaka tamin'ny anaran'ny tiako Madagasikara no lany be ny tanàna ny Moramanga
iny moa zany araka ny fandaharana anatin'ny inona moa ty ny lalam-pifidianana dia vonjy maika ihany ny vokatra iny fa tsy maintsy ho amafisina eo anivony tribunal administratif any Thomasina. Tsy nisy fitoriana na avy amin'olon-tsotra na tamin'ireo candidat mpifaninana. Izany hoe nanzotra amin'ny antsakany sy andava ny fifidianana no tanterahana tamin'io andro io. Nandeha ny famoahana voka-pifidianana tany Thomasina, tany mihitsy ny tenako tamin'izay fotoana izay. Raha ny tokony ho izy manko raha misy ny fitoriana na ny fitsarana ny voka-pifidianana ho atao amin'ny tribunal administratif dia mivoaka petadrindrina izy reny. Raha tadidiko tsara dia amin'ny 20 mahery eo no petadrindrina ny voaka teo hoe ireto daholo ny raharaha mpifidianana ho tsaraina amin'ity tribunal administratif eto Thomasina ity. Tsy nivoaka tao anatin'izany ny moramanga. Tsy voasoratra tao anatin'izany hoe anisan'ilay voka-pifidianana ho tsaraina. Dia nanino moa amin'ny tena mba manaraka ny toedrarah dia tena efa nanantena hoe dia efa iny vokatry ny navoaka ny CENI vonjomaika iny no voka-pifidianana ho avoaka ny tribunal administratif. Tonga ny vanim-potoana amana ny voka-pifidianana tena tsorona kosa fa nisy délégation avy tao amin'ny antokotiko Madagasikara avy any Moramanga ny tonga misy tao Thomasina satria izany proclamation de résultat zany ary efa niandrandrano fandresena dia hiatrika an'izany famakinana an'izany voka-pifidianana zany. Ny zavatra efa nampisalasala sy nagaga tamin'izany dia niemotra adiny ray araky ny ora voatondro no namoahana ny voka-pifidianana Thomasina. Efa nampiarehetra ihany hoe inona raha ny zava-mitranga fa fotoam-pitsarana zany tokony rehefa atao hoe amin'ny telo dia amin'ny telo. Fa adiny ray tateo aoriana vao natao ilay nanonana namoahana ny voka-pifidianana. Akory ny atairana, akory ny agagana fa ny fifidianana atao tampitanana ny Moramanga no vakiana voalohany. Ary namoahana tribunal administratif atao Thomasina hoe noho ny tsy fahatomombanana amin'ny akapobeany tamin'ny zotra-pifidianana atao Moramanga ka tsy ahafahana mamoaka fanampahan-kevitra mazava dia ahevitra na averina ny fifidianana ao an-tampon-tanàna ny Moramanga. Ankona tanteraka zay renana be mananjara. Io zany antsony amin'le teny juridika hoe nanao autosaisine zany ny tribunal administratif atao Thomasina nanao an'izay fanampahan-kevitra hoe averina ny fifidianana atao Moramanga na dia tsy nisy fitoriana araka ny voalazako teo na amin'ny olon-tsotra na ireo mpifaninana tao anaty tsy nisy fitoriana. Le fifidianana nefa tamin'ny fotoanandro ny zotra tsara. Ny zotra amin'ny antsaka sy andavana tsisy korontana matoa nahafahany CENI namoaka n'ilay voka-pifidianana vonjomaika. Inona ny tinambara eto na zany na tsy zany nefa mbola misy ihany ny lalàna mametraky ny hoe manana zo ampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ny candidat dia nampiakatra ny raharaha teo anivon'ny conseil d'état ny candidat zay nirotsaka tao amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara tao Moramanga. Mandraiky ity ny androany tsy mbola misy didiny voaka makasika an'io raharaha ny ao Moramanga io na dia efa fantatsika raha fa be da be ihany ny mety ka mitovitovy amin'izay zavatra zay raha tsy andromay ohatra tsika nisy ary efa be ny tanàna eo am-perinasa ny tao Anosy be ny sorona tamin'ny toerana ny solona ny candidat zay mbola tsy lany tao Vangaindrano moa mbola ataoko hoe mbola hisy fotoana hiakarana eto anazavana ny zavatra tao Vangaindrano fa rehefa nitsaraina tany amin'ny conseil d'état dia nivoaka ny voka-pifidianana fa ny tiako Madagasikara no lany be ny tanàna ao fa misy zavatra ao ambadika zay mbola hitondreto moa ny profo mikasika an'izany ny solotena nalefanay any Vangaindrano fa izay zavatra rehetra fa ity kany Moramanga ity zany mandraky ity ny androany sady tsy mivoaka ny daty amerenana ny fifidianana no tsy misy ny fanapahan-kevitra ny raisy ny conseil d'état. Ka ny eto zany dia fitakina mihitsy ny ataonay ny mba hamoahana ny tena hoe inona marina didim-pitsarana makasika ny fitoriana nataon'io candidat zay nivoaka avy tanatin'ny tiako Madagasikara ao anatin'ny commune ambony vohitry Moramanga io. Inona ny voka-dratsin'izay Irina Rabe Mananjara ho atsika manahoana zany sa fotofoto tanteraka ny fiainan'io commune urbaine ny Moramanga io. Tena mampalahelo. Eto dia raisiko andraikitra mihitsy satria ampanetrenitena ny resahako eto Irina Rabe Mananjara fa be ny tanànan'io Moramanga io tamin'ny 99-2003. Fantatro tsara Moramanga. Fantako tsara zany hoe manahoana moa ny potentialité an'izany commune urbaine ny Moramanga zany fa tanàna manana ny maizy azy io tsy resaka momba ny ara-tantara
mikasika an'ireny raha 47 reny fa anisan'ny tena tanàna manana ny potentialité économique ny Moramanga io noho n'izy manana an'io toerana misy azy de le Carrefour io zany indrindrandrindra moa taty aoriana de niditra ihany koa ity projet na Ambatovia ity fa anisan'ny tanàna misitraka ny tombotsoa tokony ho azo amin'izany fitrandrahana ny ao Ambatovia ny tanàna ny Moramanga ankehitriny nefa dia mampalahelo ny zava-misy ao Moramanga satria noho tsy fisian'izay fasahina manapa-kevitra ametraka ny olom-boafidy tena ny fifidiany vahoaka zay dia mbola manohy an'le asany ilay be ny tanàna efa tokony lany mandaha ankoatran'izay tsy PDS akory fa mbola le PDS akory fa ilay be ny tanàna mbola efa ataony hoe lany mandaha rehefa tsy nilatsaka akory ary tamin'ny fifidianana farany teo io ny mbola manohy ny fitantana ny tanàna ny Moramanga amin'izao fotoana izao ary ny loza rehefa naorina n'ilay hoe namoahany TA ny tribunal administratif hoe mbola averina ny fifidianana de nisoloina ny olony IRD avokoa ny adjoint au maire rehetrarehetra de ohatrany hoe tsangan'olona sisa zany lay be ny tanàna teo aloha zay efa lany mandaha fa ireto adjoint ny IRD reto no mitondra ny tanàna ny Moramanga amin'izao fotoana izao fa mitambahoaka ankolaka zany satria rehefa tsy lany le candidat ny RK satria izy ny larana faharoa dia io amintsika tonga amin'izao fotoana izao hoe tsy navoaka mihitsy le didy mivoaka avy any amin'ny Conseil d'État kanefa ny fitantanana ny tanàna de zay lazaiko anao hoe lehibe ny tanàna fa lany mandaha moa ny azy raha moa ny mandaha efa lany inona marimarina fa tsisy andraikitra ho raisiny ntsony novon'io tanàna io fa dia ireto adjoint zay tsy olona marindrano eto fa dia adjoint au maire miainga avy any amin'ny IRD no apetraka amin'ny tantana tanàna Moramanga amin'izao fotoana izao raha napetraka moa ka hanao zavatra moa inona ny maratsy azy fa ny amin'izao fotoana izao de tena gabegie total na anarchie total zany tanàna ny Moramanga zany loto tsy loto misaritaka ny tanàna ny fadiovana tsy andany ny tena izy nilazaiko teo ny tsena misavoritaka 7 volana tsy nandray karama ny mpiasan'ny commune urbaine ny Moramanga ahoana marina momba ny satria inikoatra ny tena fimenomenomana be zany ao enatra aty zay le resaka karama zay tsy maintsy tsy magagy zany rina satanambola zany tsy misy tompona andraikitra zay no mahatonga an'izy hoe raha tsy olom-boafidy nametrahany vahoaka fitokisana mpitantanana ny tanàna ohatran'iny zay lazaiko teo hoe manana maizy azy io tanàna ny Moramanga io commune urbaine de première catégorie io ny tantaniko nandritra ny mandaha anankiray io tanàna io fantako tsara ny fomba ny entina nanarenana an'io satria na de ataontsika ohatra hoe fanangonam-bola satria de anisan'ny bénéficier zany PAGU zany na projet d'appui aux gestion urbaine zay ny financeny AFD tamin'ny fotoanandrony zany namoanay ny assiette fiscale ny IFPB na ny impôt foncier sur le propriété bâtie tsy tokony olana arabola raha tena misy tompona andraikitra afaka manao ny recouvrement zay impôt zay fa matoa tonga amin'izany hoe tsy fahaloavana karamany mpiasa 7 volana de ny olana mitantana an'le tanàna mihitsy tsy mandray ny andraikiny zany lazaiko anao zany efa nanao fitokonana ray volana sy tapany moa zany tao amin'ny mpiasan'ny commune nitaky ny zoany tsy laza fa tsy zay raha fa nalazaiko teo raha ny abean'ny tsenany Moramanga izay amin'izao fotoana izao efa miteraka fakiviny amin'ireo mpiara-monantoka satria anisan'ny nanamboara ny projet Ambatovia tsena faran'izay tsara io tanàna ny Moramanga io kanefa amin'izao fotoana izao dia kolikoly tsy mazava ny fitsinjarana n'ilay tsena ho an'le vahoaka tao anatiny ary tany am-panomboana raha mora mbola namboarina io tsena io dia potehana mihitsy ny stade municipal ny Moramanga navadika ho tsena ka zay ny vokatra le tsy fisiny zay le tsy fitiny fitantanana satria nisy mila andraikitra mila fasahina ny fitantanana ohatran'ireny satria tamin'ny fotoanandrony zany tondra tao de nametraka an'izay fandaminana ny tsena zay moa fa ny olona koa raha voakitihana amin'ny tombotsoany de tsy maintsy mametraka fepetra ho anao fenao molom-boafidy tsy janona mandra-pahafaty eo amin'ny toerana fa mametraka fotsiny zay fandaminana zay nesolona teo amin'le tsena ho amboarina le mpivarotra de nampidirina tao anatin'ny stade municipal toerana fanaovany tanorany eo Moramanga sport mbola tsisy ny resaka manara-penitra tamin'izany fotoanandro zany ny olona ataontsika ohatra olona 700 nesolona tato amin'le tsena ho amboarina vita le tsena vaovao 900 ny olona ndeha ampidirinao satria nisy an'le kolikoly araka ny lazaiko anao fisoratana anarina ho tombotsoan'olona manokana misaritaka ny tsena amin'izao fotoana izao nefa raha milamina ny fitantanana n'io tsena io na io vola ampidirin'ny commune amin'io tsena io fotsiny ara de fa ampy andoavana ny karamany mpiasa famitinana an'izy ampifandraisana an'izy amin'le lazaiko teo rina be mananjara ho anareo mpiaino dia noho tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana eo anivon'ny fitsarana maifa amin'izao fotoana izao ho sahamoaka n'ilay voka-pifidianana ilazana fa nandresy ny candidat tiako Madagasikara tao a Moramanga sady sy averina ny fifidianana ny seni moa ty tsy fantatry tsony ovina ho tapitra ny mandahany ka izahay de mitaky eto
ary mitondra ny teny tsy manana solombavambahoaka zay ao Moramanga fa raha izany de tokony ho adidin'ny solombavambahoaka ny Moramanga ny miady an'izany tsy jerevana loko politika fa ho tombotsoan'ilay tanàna de tokony mitaky ary mitatitra ny feon'ny vahoaka fa na iza zao tsy manana andraikitra ao anatin'izany tanàna zany fa noma be ny tanàna teo alohan'ny tenako ny mbola iangaviany olo hoe mba hoento mba hidradradradrao fa mbola hoisy ny fotoana atongavany zareo avy any Moramanga mihitsy anazava amin'ny Tsiprieny fa mitondra ny tatitra to ary tena mampita mihitsy ny any amin'ny tompony andraikitra maefa ny fitakiany vahoaka ny Moramanga amin'ny famerezanjo azy efa very zo ny mpifidy vaventy tao Moramanga aloha nandritra ny reny fifidianana sénatorial reny satria misy conseil municipaux fito 7 mandrafitra an'zany conseil municipal ny Moramanga zany tsy nisy satria noho ty fanapahan-kevitra zay niraisy ny tribunal administratif ny Tomasiny ty de nyverizonjo reo mpifidy vaventy tao amin'ny tampitanana ny Moramanga io ny vahoaka amin'ny ankapobeny am'zay na ny fidy na tsy nifidy ny candidat tiako Madagasikara zany dia misedra olana noho reo antony le voalazako teo ny tanàna maloto ny insécurité mandraka fisavoritahana-tsena ny piasa raha teo moa zany araka le voalazako teo dia tsy mandray karama nandritry ny fito volana misy fandraisany tanteraka zany ka dia mbola antitra tanterina eto fahazajerevana loko politika ny didim-panjakana tokony amoahana fa rehefa hita fa nandresy lay candidat inona moa zay tanàna anankiray anankiroa mba ho tantaniny tiako Madagasikara ary ampandroso an'ilay tanàna ny tanjony lehibe ny tanàna matoy izy ny latsaka ary zay de manome toketo fa raha ohatra ka fitantanana amin'ny antoko tiako zany Madagasikara zany mitantana ny tanàna ohatran'ny Moramanga io ary zay nataoko teo hoe tsy amela rerany io be ny tanàna io ny tenako na ny traikefa zay nananako tamin'ny tanàna io satria raha tsy laza aminao fotsiny ary na be mananjara fa tanàna jumelé io tanàna ny Moramanga io ao anatin'ny coopération décentralisée jumelé ao anatin'ny ville ny Sainte-Suzanne izy io mbola voanivoaka fotsiny ny fa inona moa valim-pifidianana Vonjimaiky tao amin'ny CENI de fa nifandray tamiko satria ny be ny tanàna ny Sainte-Suzanne zay nanao ny signature an'le jumelage niaraka tamiko tamin'ny fotoan'androny de mbola mairany io Sainte-Suzanne io hatramin'izao de nifandray tamiko amin'ny hoe tokony ho very le verenana indray itoizana indray le fiara-miasa satria nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra zay moa tsisy an'le continuité de l'état na amin'ny tanàna ohatrandreny de lasa nanjavona nefa tombotsoa lehibe ho an'ny tanàna ny Moramanga ny nanaovana zany jumelage zany tsy jumelage na deux maires io fa jumelage de deux villes ary mikasika manokana ny jumelage io de eto dia mitaky amin'ny tompony andraikitra amin'ny tantana ny tanàna ny Moramanga am'izao fotoana zao avereno amin'ny toerany ny stèle de jumelage zay napetraka eo devant ny commune gaga sy talanjona tsisy an'izany le vato le tena tsangam-bato mbola eo rina rabe mananjara tena misy fasahina nisy parchemin na plexiglas nipetraka teto am'izay manambara fa ity de stèle ny jumelage ary zay sy ny mairany Sainte-Suzanne no nametraka ny stèle io tam'izay fotoana zay gaga raha nasendra nandalo tao Moramanga fa novany sasany ny mpitondra ny commune am'izao fotoana zao ho tsangam-bato fahatsiarovana ny fahinimpolo taona ny fahaleovantena tamin'ny herintaona miala tsiny re tompoko ny olona tompony andraikitra nanao ny de malala tsara fa stèle ny jumelage io tsy ny toerana anaovana stèle ny tsy misy eo tokotanin'ny commune urbaine ny Moramanga ka maninona ny efa teo ihany ohatrany hoe tsindrina fotsiny hoe ovanay ty araky ny tsy jumelage de maire ao io jumelage de ville ary nitaka ary mbola hidina ny Moramanga mihitsy any nazava amin'ny tompony andraikitra ao hoe ny fanesoranareo any stèle io de mitarika ny tokony anatsoanareo satria mifandray amin'ilay parchemin anankiroa ao anatiny trano fankalazana mariage amin'ny grande salle ny commune misy parchemin anankiroa ny siniavina tany Sainte-Suzanne ny anankiray siniavina teto atao Moramanga ny anankiray ka raha ohatra ka tianareo foanana ilay stèle manamarika ny jumelage io de endao satria misy signature io satria ny vato ao fa le soratra miofo ovana le soratra natao fankalazanany zany rehetrarehetra zany rena rabe mananjana entiny lazana aminao fa gabegie total no atao ao anatin'ny tampitanana ny Moramanga tsy ferana tsony ny construction illicite sa tsy illicite sa kolokolo eo anivon'ny commune fa tadidio fa nao anatin'ny tokotanin'ny commune urbaine ny Moramanga zany misy trano mitsangana mahita ianao mada hôtel ao anatin'izany commune urbaine zany taloha tazana avy amin'ny RN2 Ubron commune urbaine ny Moramanga io am'izao tsy takona tsony lasa garoutière ipetrahany taxi brousse miandry laharana izany rehetrarehetra zany de vokatry ny tsy fisiny tompony andraikitra ka tsy misy afa-tsy ny olom-boafidy ihany
no afaka mitantana ny tanàna amin'ny andraikitry napetraky ny vahoaka azy satria misy contrat social le naovan'ny olom-boafidy ny be ny tanàna sy ny vahoaka ka ahafahany vahoaka mitaky aminy an'izay andraikitra napetrany tamin'izay fa raha be ny tanàna efa lany mandat sy ny adjoint zay napetrapetraka fotsiny noho ny tombotsoa ara-politika de tsy hitsinjo mihitsy ny tombotsoan'ny tanàna zay moa nataoko teo mbola ho lava ho ritina izy ty satria zareo avy any Moramanga de mbola manapa-kevitra mihitsy hoe hiakatra ty tena nazava fa hoe mba ampitao mialoha zay etaeta zay satria tena etaetam-bahoaka io zany lazaiko zay fa manomboka ny fitokondrana ao amin'ny commune Ambonivohitra amin'ny alalan'ireo mpiasa reo fa raha iresokajin'olona lazaiko anao hoe veritoerana no fisavotan-tsena miaina ao anatin'ny loto ao anatin'izao valana aretin' zao ny am'izao fotoana zao moa dia ilay stadiny lazaiko anao ny ravana moa nisy antony le resaka oeraoera am'izao fotoana zao fa de hoe ho avadika ho te kianja manara-penitra fa efa maromaro volana ihany zay no nanamboarana azy fa tsy fantatra hoe oviana ho voavita le izy ka mbola veriko eto mitaky ny amoahany conseil d'état faran'izay aingana ny tena fanapahan-keviny marina ny kasika ny io raha mpifidianana tao Moramanga io satria de fifidianana ny zotra ara-dalàna tsy io mihitsy ny raha mpifidianana sarotra ho tsaraina satria tsisy fitoriana tsisy fitarainana auto-saisine fisalasalan'ny tribunal administratif araky ny voalazana satria noho ny lelalenam-bato kely indrindra vitsy ve kanefa araka ny voalazako teo na firy na ray na roa na telo ny elanelam-bato de ny candidat mahazo vato be indrindra no tsy maintsy ho déclaré fa lany ao anatin'izany tanàna zany ko dia apetraka tanteraka raha mbola iverenako any amin'le lazaiko anao teo ty sehatra ty mo Miara Manonja dia sady sehatra fahantsika mandalina mamakafaka ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany kanefa tsy anadinontsika ihany koa ny mikasika ny rarana antoko atao anatiny de voakasika an'izany ty satria dia candidat latsaka tamin'ny anaran'ny tokotiko Madagasikara ny candidat hitarainantsika eto ary lasa didy sy andraikitra ho atsika raha ohatra ka tsy dradradrada tsy hitaraina sy nanambara mpahabe-maso zany tsy fitezan-javatra zany tsika satria raha nisy ny fitarainana betsaka angambany tamin'ny fifidianana be ny tanàna de anisan'izany ny teto amin'ny commune urbaine ny Tananarivo ary tokony fifidianana sarotra ny tsaraina ny teto kanefa ny mampalahelo ohatran'ny sosa ohatran'ny rano andamosiny gisa fotsiny ny fitorinana atao teto fa dia tafapetraka soamantsara ny be ny tanàna teto Tananarivo noho ny antoninina de tsy anjarako angamba miteny an'izay fa maninona ny fifidianana zay ny zotra ara-dalàna tsy misy tomika no ampijaliana ny vahoaka ary sakrifena mihitsy ny fiainam-bahoaka ao Moramanga am'izao fotoana zao ko dia mbola betsaka ny mbola ifampiresantsika manaraka ary Miara Manonja moa ny fotoana eto koa moa ifampitsinjarana zay aloha zany angamba ny anjara fandraisam-pitenenana raisiko eto androany satria dia mahabekiby tokoa ny telikafatra fa totoafo mihitsy ny fanafaran'zareo avy any Moramanga hoe mba teniny kely ao Miara Manonja mialohan'ny akaranay amin'ny manaraka ity resaka momba nyity be ny tanàna tsy mety ahitam-baly ny olany ity fa dia miantraika tanteraka ny fiainam-bahoaka zany rehetrarehetra zany eny ary de isaorana Andriamatora Kotonirina Jean-Claude Roger zay ampandrina nasionaly ny atokotiko Madagasikara nitondra an'izay fanomezam-baovao sy fanazavan'izay ihany keo momba ny resaka hoe commune urbaine ao Moramanga izany de mifanirina moa zany mba ivahany zany olan'izany satria de sahirana i Moramanga mito ihany ny fandarana Miara Manonja amin'izao fotoana izao ary dia andray vahiny manaraka indray isika tsy hoe vahiny koa izy moa zany fa efa matetika miakatra eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara tetsy ny boriboritany fahenina Todsoa Randremampandry ary dia namana faniry indray no hiaraka aminy ao anatin' izay resaka izay faniry eny ary de io moa ifandimbiasana ny toerana ny resaka atao mbola maro be satria dia samy manao zay heverina fa hitondrana ny anjara brika am'izay mahasoa an'ity fireneny ity ary zay le hoe fotoana zao hahafahana milaza ny zava-misy ary mamotsipototra ny zava-misy de samy mitondra ny anjara brikiny am'izay faneho-kevitra zay ary ny fanavotana ny firenena dia misy eo amin'ny androny maro eo no manao zay ho vitany any anatin'ny rafi-panjakana samy hafa any fa eo ihany koa no mitondra an'izay tsikera sy fahitana zava-misy zao ny tsy mety
ary fanitsina zany ny tena izy fa tsy de misolelaka na mitoraka voninkazo na miteny hoe mety io nefa efa ny brika any amin'ny lalan-diso ny firenena de velontsika fa tsy zany ny lalana mahomby ary zay lay andraikitra raisy mifanoherina am'izao fotoana zao efa nambarany Rina Arabe Mananjara teo fa ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina Andriamampandry Todsoa na député Todsoa no miara-dalana amintsika indray zany amty maraina ny faefatra amin'ny volana Aogositra 2024 ity ny député Todsoa arabaina aloha tonga soa ianao tao anatin'ny fotoana vitsivitsy tsy tazana ianao noho ny adidy amanandraikitra satria de ny paritaka reo solombavambahoaka sy reo birao politika eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara zany am'izay fitantanana sy fandaminana ary fitsonjovana sy fifampiresana ny vahoaka izay ataony nandeha tany Antsinanana ataony nandeha tany Andrefana atao ihany koa ny azo amin'iny teto Analamanga ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara nandeha tany Akazobe rehefa azo nanao fiaonam-be tamin'ny Sabotsy ary araky ny nambarany namana Rabe Mananjara Rina teo de iazo any tasy indray zany ny birao politika amelo maso ho amin'ny zany antoko tiako Madagasikara zany ka ny antsona ny Distim, ny Comtim, ny Foktim, ny Famtim, ny Gentim ao amin'ny Sekoly Johnson amin'ny 2.20 ora amin'ny zoma izao dia zay zany hoe samy manana ny adidy amanandraikitra iantsoroana isika koa eto Miara Manonja de miresaka ny raharam-pirenena zay ny raha ny antoko moa zany fa Andriamatoa député ianao elaela tsy tazana ny vahoaka miandry anao raha ny fahafantarako nahazo an'iny faritra atsimo nosy iny ianao de avy any atsimo ianao de nitoraka ny anavaratra indray misy le député miasa ny député ary na zany ary tsy manadino ny boriboritany misy anao satria dia niaraka ihany koa tamin'ireo kolonga zay niatrika ny fanadinana teo de nitondra ny anjara biriky samihafa miaraba monsieur le député miaraba anao iafaniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra na entoterana na anivelany ary mirarisoa mandrakariva ho atsika am'izao fiainana zay ataoko hoe fiainana mandalo izao ary mankaira atsika am'izay misy tratra ny fahoriana am'izao fotoana zao reo marary any amin'ny hôpitaly dia mitondra-bavaka mandrakariva ny tenanay zany mba ho salama tsara tsy arofy isika mianakavy marina ny voalazanao teo fa andro vitsivitsy dia tsy teo ny tenanay ary ama député de Madagasikara moa marina fa voafidy teto Antananarivo renivohitra ny tena fa Madagasikara de atsika rehetra ary asan'ny solombavambahoaka no mitety ny faritra zay misy atsika tsirairay avy tany faritra atsimo rehetra iny ny tena koa tany zany no nale voalohany dia mijery ny zava-misy ary hita tokoa fa tena sahirana daholo ny olona amin'izao faniry lalana moa zany tena zay indrindra nanahoana ny lalana tany atsimo de taty avaratra iny RN7 iny zao zay nalea fiara no nandarana de tena hita mihitsy tena ratsy ny RN7 zao no vao manomboka eo Sambaina hatrany Atsirabe de ratsy ary indrindra fa eo Atsoatany hatrany Atsirabe de tena ratsy tamin'ny andron'ny Flora Valomana zany de vita tsara ao anatin'izay eo Atsirabe indray anao hatrany Carobin de tena ratsy ny lalana adiny firy vao mahavita an'izany de mandeha indray anao de eo Sakara indray anao ka hatrany Toliara eo amin'ny 135 km de tena ratsy de ratsy zany hoe raha miandray tao Antananarivo zany anao raha makany Toliara tsy vita tsony zany hoe adiny 12 na adiny 13 fa tsy maintsy hoe matory kelao Fianaratsolo anao na matory any Ambositra na matory any Isalo zay no vao afaka tonga any Toliara ny tsy fandriampahalemana mangony fotsiny ao anatin'izay ary tena matohana fo faniry akoatra ny lalana zay tena tsisy pijery tsy rahan'ny fitondrana nefa lalam-pirenena io de be tabe ny olona vao mipaika anao vao miala amin'ny faritra fenina ratsoa anao de tsy misy rano ny olona ary ny rano zazakely ny vehivavy de misakana anao de mitady rano de ny tenanay moa de efa nivatsy rano be tabe sy mofo ho an'ny olona zany ary fantatry ny olona zany iny am'izay nalehana iny ary tsy maintsy nitonona ny tena hoe solombavambahoaka na tsy voafidy tany tena fa hoe député de Madagasikara de mijanona de mantany hoe inona no inona tena maniranareo akoatra ny rano de miresaka amin'ny olona ary mitapatafa amin'ny olona ny tenanay ary nanampy be tabe zay azo nampiana zany tao anatin'izay mahontsa fanirina izy
satria mpiarabelona miteny reny ary tena nefa mahita n'le Madagasikara anao raha hitapany atsimo iny a midadasika ny tany a afaka katrandrahana zany a ny rano afaka exploitena misy reny rano a ao anatin'iny a ary ny vazary a de resaka taminay koa tany a ny fanefa mirarakivy amin'ny endriky ny tena hoe tanànatsika amin'ny zavatra voajanahary zay misy eto amin'ity firenitsika ity zany a de tena barataka misy ny vazaha hoe inona mampandra anareo ao anatin'izay zany rehetra zany zany a dia midika fa mila fanasitranana mila stratégie paikady ny fitondram-panjakany fa tena mijaly le olona eto a tsy resaka fanaratsiana ngeny no atao eto amin'ity miara manonjy ty fa faneo-kevitra neto a fantsiana satria firenena hika ambanana ity ary za rehefa miteny a de ty teneniko foana hoe tsy nareo notsy ty nakory tsy ny anarana hoe izy nareo fa ny hevitra ny miady a fa le firenena efa ny amitsisy de arenina le izy a de tenenina reo a ao anaty za rehefa teneniko zay tsy mitady seza zany rehefa hitan'ny olona anao fa mety no ataonao a tonga ho azy ny seza sy ny andraikitra ao anatin'izay rehetra zay fa ty de fanampiana ny mpiarabelona sosikevitra no entana anampina ny ty fireneny ty ary nahita maso ny tena fa tsy amin'ny télé ntsony na amin'ny radio na amin'ny Facebook na tambasotra rehetra fa mijaly ny olona eo koa tany ndray de teny amin'ny tapany avaratra iny fa manomboka eo antsoe anao ka hatrany degofany iry tena ratsy 550 kilometre eo ratsy indrindra fa eo a ambily be makany dego ratsy de ny olona koa de sahirana daholo iny lalam-pirenena rehetra reny sisy sahirana ny olona ao anatin'izay rehetra zay efa maninona loatra le laram-pahamehana mba jereo le lalany mazava tsara ny izy zay a tsy contre na ny tenako hoe ny terrain fa zao raha anao terrain aloha anao am'izao raha hoe tsy maintsy foto-dravitra azy lalana atao asa famokarana atao mba azo tsapy-tanana ho an'ny olona le izy ivezivezen'ny olona ngireny ny arainy deux zany moa efa tsy tenenina tsony tena mazana be manomboka eo atsaparany indrindrindrindra hatrany tamatavy enjana eo amin'ny 135 kilometre eo tena lavaka be ao anatin'ny zay rehetra zay zany hoe efa tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony zany ny firenetsika efa mahatra le olona ny foto-dravitra ny etra alohan'ny olona sy ny mpitatitra efa beta be nefa tsy ataonao le lalana ao anatin'izay io zany de tena manahirana faniry ary beta be ny olona tena hita hoe nisy fanananasa tena beta be ny olona ary ny olona tena hoe mahoniana leo tofoka ny olona am'izao fotoana zao zany tsy hitany olona tsony zany zay hoe aiza no atsapazana am'izao fotoana zao ny tena efa niezaka ihany tsy tonona hoe solomba vaboaka le mijanona miresaka amin'ny olona fatatr'olona ny tena de tsy maintsy manorevitra ny tena de mitondra zay anjara briky zay hoetiny tena zany anampiana ny olona ary manory ny olona zay zavatra tokony atao amin'ny resaka famokarana amin'ny resaka asa zay tokony ataony ary tena hoe ny tanana ny olona ampitiavana mba tsy hokivy amin'ny fiainana fa mba hiasa ary irahina zany am'izao fiainana izao ary resaka ny tany tena na be ny tanàna nisy be ny tanàna na timy eo na misy tsy mandresaka tamin'ny tena filopoko tany de nyresaka mihitsy am'izay hoe fitiava-tanindrazana zay tokony apetraka zay hoe tsy tokony ijerevana loko politika intsony zao ny fampandrosoana ny ty fireneny ty efa mijaly loatra sika efa reraka ny olona lafaniry ary tena mahonena le izy ao anatin'izay rehetra zay tsy maintsy nandehanana tao anatin'izay hoe tena mijery ny mpiarabelona amin'ny tena ary mbola ho any amin'ny tapany ilany hafandray moa zany rehefa misy fandaminana zay ho atao afana hoe afa misy anao le tena mahita am'izao fotoana zao ary efa nahita hoe mahita am'izao fotoana zao anao de tsapaninao le izy de ino metinao aty amin'ny Miara Manonja hoentinao amin'ny fitondram-panjakana hoe manaova terrain nareo zany erany tena izy deputena tany ivoriany vohatra ny tena gofidy teto Ambohimanary ny Tananarivo fahenina fa mahatony tena mbola makany ambany vohatra be mitety de tena hoe mahita fa tena mipiraitan-drazana amin'ny tena de tena hoe sahirana ao anatin'le izy zany fomba fijery zany tokony ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo ao anatina gouvernement reo taiza anao nahita ministra hoe manao sur terrain zany ka miresaka amin'ny olona sahirana rehatamin'mbary anao no miresaka amin'ny olona amin'ny tatsa tena mirevo fotaka ianao ao anatin'le izy taiza anao nahita zany ke tokony ao de terrain ny olona mpitondra 80% ny fotoana ny olona mpitondra tokony sur terrain fa 20% anaovanao
ny eo ambony latabatra ianao ny 20% nisy ny karazany zany ny tenasy fa eto mifanohatra le izy 80% anao eo ambony borao 90% za raha fa misy 10% anao a mijery ny zava misy a ba maheno de hoe inona zany ny fitarainan'ny olona ao anatin'izay a rehetr'izay ianao moa zany nanie fiarakodia namana ihany koa rehefa manao déplacement mandeha fiarakodia fa mitondra fanjakana hélicoptère de tsy de tena mahita an'izay ratsy ny lalana zay ihany koa député Todoso Andriamampandry rehefa mahitanao ako alay-panahy foana zany hoe député zay professeur moa mpampianatra ianao ary manana andraikitra lehibe mihitsy mpampianatra pikaroka mpampianatra eo anivon'izay tontolon'ny fanabeazana izay ny tontolon'ny fampianarana tontolon'ny fikarohana fa ny solomavam-bahoaka ianareo anivon'ny anteny mera-pirenena de natsony gouvernement Ivory nanomboka omaly fahatelon'ny volana Aogositra zay fivorina tsy ara-potoana dia anao ny ratification lay fifanarahana zany zay nahazoantsika famatsim-bola député Todoso zay avetrany no mahaliana ny endriky ny famatsim-bola na itony financement itony tataky ny ahoana député Todoso no lalana sy ny fahazona sy ny fombafomba atongavana am'izany famatsim-bola zany na financement zany ho amina firenena anankiray satria enao moa de na pikaroka mpampianatra pikaroka de lina everiko fa mahaliana ny mpiaino sy Miara Manonja miaraka amintsika zany rehetrarehetra zany satria tafiditra raha teo ao anatin'ny fotoam-pivorinareo solomam-baoaka ya marina zany malaza de malaza zao ty 490 millions de dollars ty zay ratification zay ho atao mampiavaka an'ity Miara Manonja ity faniry dia tsy vitany hoe mamakafaka ihany na me vaovao an'ny mpiarabelona tsy vitany hoe manitsy ny mpitondra zay tsy mety fa izy mazava-dehibe amin'ity Miara Manonja zay ataontsika eto amin'ny MPS ty de ny fampianarana ny olona fanabeazana ny olom-pirenena sy ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay fampizarana fahalalana ary ianao mahita ny olona rehefa izany eto de tsy maintsy misy foana fampianarana amin'ny lafiny politika zao science politika de efa nanoro hoe zao ny fanaovana azy amin'ny resaka toe-karena efa nitondran'izany amin'ny resaka sosialy de fantaninao zany am'zany hoe ahoana ny famatsiny io ahoana ny fomba anaovana azy amin'ny akapobeny zay tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy sy azavaina koa ho an'ny mpitondra zay tsy mahay an'izany fa mavoatsika matsy ny mpitondra de tonga ho azy tsisy iomanana ara-politika ao anatin'izy de tsy hay akory hoe inona le financement inona le famatsim-bola zany amin'ny akapena raha fitiniko ngamba le izy ataoko hoe mora azo ny mpiainotsika mora azo ny vahoaka malagasy raha tsotsorina ny fandehany de ny atao hoe financement na famatsim-bola faniry dia misy karazany anankitelo lehibe natao hoe famatsim-bola ny voalohany de misy natao hoe fanomezana natao ny anarany ny faharoa de misy natao hoe fampindramana na prêt ary ny fahatelo misy natao hoe fanampiana zany ao anatin'le ny fanampiana io de mbola ho aza avitsika mizara roa io fanampiana io misy natao hoe aide sectorielle ary misy natao hoe appui budgétaire io zany tokony fantatry ny ampatarina ny vahoaka zany tokony fantatry ny mpitondra zany hoe inona le karazana raha raisiko amin'ny akapobeny zany izy ireo raha resaka financement de misy ny financement atao hoe financement efa décaissé zany hoe efa tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana misy koa natao hoe financement en cours de négociation ary misy natao hoe financement en cours de conception le karazany titety ny idirako sy fitiniko faniry mba ho azo ny mpiaino mba mahay zany daholo ny vahoaka malagasy sy fampianarana ho anareo mpitondra ny atao hoe fanomezana na don io don io zany amin'ny akabeny dia fanomezana dia tsy azo averina io dia tsy averina zany ny fanomezana amin'io efa nahazo million zao tsika 2 euros teto tamin'ireny covid sy ny karazany reny tsy mazava le izy reny zany tsy averina tsy misy zanabola tamin'ny andro président navalona zao de betabe ny fanomezana azony tamin'ireo mpamatsy vola irasam-pirenena ireo no ny fatokisan'ny zareo atsika ao anatin'izay ary io zany dia tsy afaka avoaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny don na fanomezana raha tsy voasoratra mazava tsara misy ao anatin'ny fifanarahana
hoe ity le izy ty any mahazo mivoaka amin'izay don zay a de iny any zany a no afaka hojerevanao zany ao anatin'le don zay zany a io don io ny faharoa ositsika teo a dia misy a ny atao hoe fampindramana na pré ositsika zany teo io pré io zany a raha raisitsika dia tsy maintsy miankina amin'ny programme anasa tsy maintsy misy programme zany io de arakaraka le programme iny zany a no anomezana ny mpamatsy voana le famindramam-bola zany a en général ohatra zao a misy an'le programme am resaka covid de nahazo sika tao anatin'izay raha ohatra hoe misy programme am resaka ady amin'ny resaka tontolo iainana amina sida de azo manonge ny fitondram-panjakana de io zany a de mahazo an'le fampindramana sanao zany hoe misy programme ray lehibe zany a ao anatin'izay a de iny zany a no angatanao a de iny a no tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana zany a iny zavatra iny ary tsy azo ampiasaina io pré io fampindramam-bola io raha tsy voasoratra mazava ao anatin'ny teti-bola mpanjakana na ny atao hoe loi de finance zay zany a ny ilaina ny antemera-pirenena anankiroa ifity an'izay hoe andany am'izay hoe loi de finance izay ao anatin'izay koa dia misy ny atao hoe emprunt ao anatin'io pré io misy ny atao hoe emprunt intérieur zany hoe ny olona rehetra de afaka mampindram-bola ny fanjakana rehefa tsy manana ny fanjakana na ny orinasa ohatra ny orinasa zao a dia afaka mampindram-bola ny fanjakana misy zany a ary ny olotsotra koa atao amin'ny bon de trésor de afaka mampindrana ny fanjakana fa mahazo zana-bola zany a le orinasa le olona ao anatin'izay zay zany atao hoe emprunt intérieur misy koa ny atao hoe emprunt extérieur pour investissement zany hoe fampindramana ny famatsim-bola maharitra zany ao anatin'izy rehefa anao an'io anao de tsy maintsy misy drafitra zay apetraka io famolavolan'io drafitra io a de amatonany maro no ketrehanao an'io zany hoe misy drafitra zany misy document ny document a de misy la atao hoe DCP document cadre de partenariat na hoe DSP na hoe document stratégie pays zany a ao anatin'izay io zany a de ny ministera maro no no mamola volana io zany a amin'ny akapobena zany a de ao daholo ny ministera maro a zay miketrika an'io a mamola volana io a de nitapaky ny ministera rehetra zany a io no entina zany a any amin'ny mpamatsy fofola zany a amin'ny akapobeny zay zany a ny anatin'iny ary ny farany faniry a misy a le hoe fanampiana le aide zany a ao anatin'le ny fanampiana zay resantsika de misy le atao hoe fanampiana mivantana amin'ny teny gasy a na atao hoe aide sectorielle io zany matetika ny système des Nations Unies no manome an'io a de tonga de io sy tonga de manome mivantana any amin'le projet any amin'le tetikasany tonga de ampiny mivantana zany hoe tsy mandalo any amin'ny kitapom-bola mpanjakana zany a io aide sectorielle io fa le projet zany tonga de mahazo manokana an'izay de misy koa zany hoe mizara roa le atao hoe aide na le fanampiana fa ny faharoa de le hoe appui budgétaire zany io zany a de misy apahany miverina ny vola zany a zay nomena fa misy apahany no tsy miverina zany a amin'io appui budgétaire io zany de tsy misy programme mifandrify loatra amin'io appui budgétaire io tsika zao de mahazo isa taona am'zany appui budgétaire zany a avy am'ireo mpamatsy vola ireo fa io zany a fa tonga de tafiditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izy io a amin'ny akabeny a de levina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana zany a izy io ny fiantso azy moa de hoe à caractère fongible zany hoe fongible zany a le famatsim-bola amin'ny akabeny ary izy io koa dia misandrahaka amina teti-bola iray manontolo a ary ny mpamatsy vola zany a dia manaraka akaika an'io ary matetika ny mpamatsy vola dia mitaky atsika mihitsy manara-maso an'io a de mitaky izy ny atao hoe budget d'exécution zany a amin'ny fanarahana an'izay a appui budgétaire zany a ary sarotiny izy
akoatra ny parlement zany zay manara-maso an'io zay asan'ny parlement ny député sy ny sénateur ny manara-maso an'izay a de manara-maso akaiky an'izay koa zany a aminaran'izay budget ka d'exécution zay koa zany a ny mpamatsy vola iresa-pirenena zay manome antsika ary tsika mbola tsy maintsy mila an'io foana fa tsy mbola tsy mahavely tena zany a ny teti-bola mpanjakana raha tsy misy an'izay hoe appui budgétaire zany marina zany amaranako an'izay a fa ny safidy am'izay hoe iza nomena antsika satria misy oeraoera be ny mpitondra am'izao hoe nahazo troso sika de ireraina le izy breve de irerainao io nge ny taranaka faramadimitsika no mandohany io e 30 taona 70 taona mandoha trosa foana de mirahira venao hoe nahazo trosa be million d'euros million de dollars tsika fa fambaraka nge zany faniry e ao anatin'izay tsy ianao no misafidy fa ny mpamatsy vola no misafidy hoe am'le kazany telo zay ny teneniko reo hoe fanampiana ve no azotsika sa fampindramana ve no azotsika sa don fanomesana ve no azotsika ao anatin'izay ny mpamatsy vola no mandrafitra an'izany sy misafidy am'izany a zay tokony omenantsika zany a amin'ny akabeany de ireo izy ireo ihany koa mpamatsy vola no mamaritra hoe contine no anasiana le vola nomeny fa tsy ianao no hoe ao anatin'ny compte naka izy daholy no mibaiko satria ny volany miala de izy no mibaiko atsika am'izay compte amin'ny fitatanam-bola zay atao a ao anatin'izay sa zany a milain'ny vaoaka malagasy zany milain'ny mpitondra nge zany so de tsy ianareo ary zany fa de faly fotsiny nareo ny azo nefa ny trosa am'izany a de babeny ny taranaka faramandimby ny zafy kely ny zafy afitsika ao anatin'izay a rehetra zay ny amaranako azy koa ifaniry dia am'zao fotoana zao dia tsy azo atao tsony a ny mametraka ny famatsim-bola zany a am'ireo banque primaire zay misy eto amintsika sahala amin'le mametraka azy any amin'ny BOA, BV, BNI, BGF sy ny sisa zany a fa misy fifanarahana mazava ataon'ny mpamatsy vola sy ny fanjakana zay zany raha fitiniko amin'ny akabeany faniry ny fizotrany zay hoe financement na hoe inavy ny karazany sy ny fandehany amin'ny akapobeany zany a lesona ray indray zany androany ho an'ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay rehetra zay a satria raha hitantana fanjakana ianao anao gestion publique ianao a de miaina meko maimaimpona zany omena maimaimpona zay mahatsara an'ity Miara Manonja teo a sady famezana fahalalana eto no fampianarana eto ary sady tsikera tsara zavatra asony malagasy a no atao ary mbola verika ihany a samy malagasy sika ao anatin'le izy a tsy hoe mankalan'ny rakoto a na rabe ao anatin' za manokana fa oza hoe tiako ivory ty Madagasikara ty a ka na iza eo na iza mpitondra eo de vonina omeko ny hevitra rehetra zay sosy atsara fa rehefa tsy mety kokosa ohatra zao ataon'ny fitondrano zao a de tsy maintsy mijoro ny tena ary mahasolombavamboaka de tsy maintsy etitra satria mantra loatra ny vahoaka malagasy a sy ny mpiarabelona amin'ny tena am'izao fotoana zao. Eny ary zay moa tena sady andraikitry ny solombavamboaka satria ao anatiny ny fotoam-pivoriana mihitsy ny solombavamboaka ny Madagasikara anao an'le ratification le convention zany a lay azotsika tamin'ny mpamatsy vola tamin'ny alalan'ny association internationale du développement na ny IDA 20 zay fivoriana ny tanterahana tany Abidjan Côte d'Ivoire voatsela akory izay ary nanaovana fifanarahana sonia atetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny vahoaka ihany koa de mendrika fantatra an'izany isika vahoaka satria ny taranantsika vahoaka no andoha ito trosa be ity ka mba mila fantatsika ihany ny farafahakely ny tokony fantatra ao anatin'izay nresahana zay na io lay fanomezana don na lay après famindramana na lay aide na fanampiana zany resahana teo fa ny fomba fikirakirana ny vola mo tsy moramora satria dia ampidirina ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana eo lay nambaran'ny député Todsoa mandeha any amin'ireo projet sectoriel samihafa sy ireo mety ho fanampiana samihafa zany ka io moa de misy an'ilay hoe orthodoxie financière ihany koa mila fahamalona ny fikirakirana amin'ny vola avoaka sy ny vola zay ahafahana manan-tanteraka ka ao anatin'izay mba tsy
ho lanilany foana tsy ho potipotika na tsy ho lasany am'izay sy tokony alehany ny volam-panjakana de reny rehetrarehetra reny misy antony daholo raha ny fanazavana azotsika député Tojoa mikasika ity 490 millions de dollars ty de hoe eo amin'ny 50-50 eo zany 50% de don 50% près mbola tsy fantatsika ohatrinona zany ny zanabola ao anatin'izay près zany fa zany de amendrika tokony hampahafantarina ao amin'ny vahoaka malagasy zany satria de isa-taona misy zanabola tataovana zany itony fampindramam-bola tony kanefa irairaina moa le izy satria de ohatrany hoe izy nahazo vola be indrindra ka arakaraky ny azon'ny fanjakana vola be indrindra satria misy an'le relation multilatéral misy le bilatéral ary misy le fiara-miasa ngeza be ohatran'izao dia izay mitrosa be indrindra zany no mahatra sahirana dikan'izany zany dia tsy de tokony hoe itabataba loatra fa mangingina ary ny tokony izy satria betraka koa le vavy efa natao hoe tsy mila mpamatsy vola izy de hitantsika eny amin'ny district Ambohidratrimo makany itasy any misy an'le projet tafita resaka karatany ao anatin'ny efa taona de ny Union Européenne no mamatsy an'izany zany itsika de apiditra ny vahoaka ao anatin'ny tontolon'ny tany karatany fizakana ny tany fahafantarana momba ny tany de mbola nyfamatsim-bola iraisam-pirenena tsy maintsy angatahantsika ny fandehanan'ny association fity tany atsimo na de zarazara zavatra de tsy maintsy eo ihany le OMS sy le karazana fikambanana UNICEF UNFPA sy ny sisa mitantsorika eo na de ny teny ara le filoham-pirenena fa tsy mila mpamatsy vola ary nisy mihitsy ny kabarina taony tamin'ny volana oktobra tany Atsimonosy hoe hatramin'izay tsika de nangataka sy ny andro nomena foana tamin'ireo mpamatsy vola reo nefa de hanova pejy vaovao indray tsika kanefa le fikambanana zay akaikikaiky le fitondram-panjakana de mbola nanao ohatran'izao ihany mpamatsy vola ihany vo afaka nietsika na me vokatra na me sakafo na me koveta kely sy ny sisa zany zava-misy zany mba tsara ho fantatry vahoaka zany ho aiza eto tsika raha mbola ao anatin'izao tontolo ny fantrany zao fa ny tena tiako antanina député Tojoa alohan'ny teny hidirako zavatra anankiray rehefa avy satria ianao mbola ho antaniko resaka fanabeazana fa le processus de financement raha ohatra zany iny fifanarana resahana Banque mondiale lizy hoe azo an'izao ianareo iny moa zany mbola misy tsinjarany zavatra be da be de natao le sonity eto de iny misy fizarana karazany efatra lizy hoe fambolena pic 3 lalana 1200 km de le resaka vaccine fa le processus de financement mbola lavitra ny lalana député Tojoa vo tena hoe débloqué tanteraka le izy misokatra ny robinet ya alohany amaleko no zero dia ahitsika ihany koa le izy le teny fitondram-panjakana hoe tia vola be indrindra hatramin'izay sy natao hoe nareo ve nianatra sa tsy nianatra sy natao hoe mba mianara ihany dalan'ny olona dalany ve nianatra tao anatin'le izy satria zao ianao zareo milaza hoe io vola be ory zareo ny euro tamin'ny andro ny ataoko fotsiny tamin'ny andro ny président Ravalomanana ohatriny ny euro am'izao mitotongana de ataovy ny kajy de zay fa ny nareo betsaka ao anatin'le izy ny ariary matsy izy teo ny ariary 4 euro zao mitotongana de firy zay tamin'ny andro ny président Ravalomanana ange ny kajiana le izy rehefa nao resaka toekarena sy resaka vola ohatra n'izao miampy ny fitangany vidim-pena ny inflation de milaza venareo hoe tia nahazo vola be ary le misy hoe prix io accord de prix ianao tao hoe ao anatin'izay rehetra zay fa tsy fantaka izy na hoe tsy fahaizana mihitsy na oeraoera ny betsaka ao anatin'le izy ary minke ny zava-dehibe ho an'ny vahoaka am'izao tsy lesaka hoe vola azo io na mahazo 4 milliards d'euros ary ianao na tonga de hoe inona le fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka am'le izy hatramin'izay tsika nahazo fanampiana ohatrinina na don io na prix io na aide io na aide sectorielle io na budget inona mba fiatraikany teto amin'ity fireneny ity aiza ny vola lalany am tsy misy dikany le izy jereo zao ny routine nationale voaresahako teo lalana tamatavy 10.1 zao isa taona de amboarina foana zany tsy mety tsy manaraka ny finitra nge zany reo route nationale reo nandeo tanareo reny vohatra sy reo any amin'ny faritany rehetrarehetra reo minge fa misy tena hoe zao ny finitra hoe zao taona io vao tokony ho sima fa ny atsika amboarina ke de tsisy herintaona de potika fa laniny amin'le resaka commission le izy any aposiny ny mpitondra le izy zay nge zava-dehibe faniry zay toke maiza amresaka amin'ny vahoaka aza tena na vola tsony ny vahoaka hoe nahazo vola be tsika de iova amin'ny fiainany vola efa firy no azo aty ato amin'ity fireneny ity
za tsy tentsony hoe vola amin'ny tranona vola mihinana ny efa azo fa le fiatraika an'le izy anykeny tena endrasan'ny vahoaka fa niry fa amin'ny technicienne sy ny expert de mifanazavitsika mba atao azon'ny vahoaka le langage amin'ny resaka financement sara am'le nazavaiko teo fa ny zava-dehibe am'izao ametrahako fantena ny mpitondra de hoe zavatra maritra ve no ataonareo anatin'io ataovy mazava le transparence ohatrinona ny zanabola amin'io zany iray ny vahoaka daholo zany azavoly izy de zavatra atao amin'io ve heritaona ihany de hopotika andray de nareo ny manakarena sy mibotsina sy matavy ao anatin'izay de rehefa miova ny régime de lasa mitsoka nareo any ivelany mahavity trano daholo nareo any ao aloha tsy any am'izay tsony tsy any am'izay tsony fa tena mangotika amin'ny fo ary tena malahelo fa mahatra le mamale ikamalakasy ary mahonena ao anatin'le izy rehefa tsy vita ho ale izy misy manam-pahaizana eto misy tytandrazana eto afaka itantana nyity fireneny ty député Totso ianao mo mampampianatra ianao ihany ko de efa nanana andraikitra lehibe teo anivon'ny zany ministera ny fanabeazam-pirenena zany efa tale général tao ianao te antany zavatra aminao satria na linary ny nangitikitika ty zavatra publication nataona solombavom-bahoaka zay miaraka amin'ny fanjakany ty makasika indrindra ny tontolon'ny fanabeazana zao ny zavatra andresany hiakato zoro zay hoe ho fankasitrana vakiko magnitsy le izy zany mba hoe mizavatra misy profo nresantsika ho fankasitrahana ny tontolon'ny fanabeazana de ampitiavana ny nanasana mivady ireo solotena ny TGV fanabeazana isaky ny zapitelo am'roapolo eto amin'ny sisikôtsurmandidy iara-misakafo notoloranay maillot de foot balle koa ireo zap 9 de ampitiabana ozy izy namarana azy varina ihany ay ve misy TGV fanabeazany de mikitikitika am'le zapy ao anatin'le sisko raha tsaroko manko ny adevitra tany amin'ny taona 3 4 7 2 9 7 8 de hoe taony enjehana le fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanina ary zay koa fototry le hoe nanaovana an'le coup d'état 2009 hoe politisation le administration le teo anivony fanabeazana nisin'ilay hoe team fanabeazana raha mifanenjehana tamin'izany fotoana zany de hoe lazaina fa misy team fahasalamana tamin'izany fotoana zany le zany ay ve misy TGV fanabeazana ndray zao de ireo chef zapy zay tena manana andraikitra eo anivony tontolon'ny fampianarana zay manana andreo zone zany iandraiketany ao anatina sisko anankiray indray no hidirana ao anatin'ny ty raharaha ty de everiko fa manana ambara ianao miza tontolon'ny fanabeazana zany député Totso raha izao ny zava-misy hoe misy an'le politisation na administration tsika moa tsy miresaka tsony le orangisation fa TGVisation ndray zany zao situation zao zay misy ny tena mahapotika an'ty fireneny ty vao ny resaka administration indrindra ny fanabeazana no politisenao de tsy mandeha am'zay loana tamin'izao tale général ifanika efa taona sy tapany atao fa tsy nanaiky mihitsy hoe ho politisien zany ny fampianarana tena tsy nanaiky ary nijoro hatramin'ny farany tenako ary isaorako ny mpiara-miasa sy ny nisitra tamin'izany zay nanaiky fa zaho ary efa zay no ataonareo de tsy miaraka aminareo anatin'le izy ary jereo tsy nandrika an'izany ny tenako ao anatin'izay ary raha nanisy zany de vonona zany nametra-pialana ary tena mitabatabaiko teo amin'ny vahoaka malagasy le izy tsy mety zany ao anatin'izay fa manino no atao an'izany le izy zany zao nandeha tamin'ny faritra tenako teo fa ny orange efa tsy ditity holokona zany daholo ny EPP rehetra ao anatin'le izy tsisy zavatra tsisy zava-banina re zay no atao ao anatin'le izy mampisarasaraka zany ary tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zany hoe TGV fanabeazana zany na TGV fahasalamana zany nkeny taloha nefa nisy tsy nitondrona kaisa de natsarainy niala tamin'izany tsika de vao mainka avenareo hiditra amin'izany ao anatin'izay ary fantatro zany olona nanao an'izay ary efa ny tambasotra zany ary malaza zany fa averika any fa voan'ny fampianarana nidirana loko politika ohatra zao de tsy mandeha am'zay loana ary tsy vitan'izany lasa resaka loko politika ao anatina akamakama ny fitondrana na ny recrutement ana franc marika zao na ny recrutement ana ino ty na mpampianatra eny amin'ny université UNFP ko ny CRI UNFP ao anatina ministère fanabeazana sy ministère fampianarana ambony zay marikoriko malolo ianao ty ary itsanganako io misy dossier any ary hoy sa hoe tsy anaiky ny ambenana am'izany fa mampalahelo zany fa manino no atao an'izany ny fampianarana
tamin'ny andronay na mirecruter draine zany arike tena tonga de tena hoe misy CV io misy sivana misy critère misy sélection de dossier misy tena tonga de tena hoe fanadinana no atao ao anatin'le izy na zany chef sisy koa zany zay technicien na mavita no atao eo fa zao no chef koa misy de tena tsy mpampianatra akory misy tena zavatra olona efa maloto no ataonao draine ao anatin'le izy ny ao anatina ministère ny staff anatin'ny ministère olona efa nanodikotana olona incompétent ao anatin'izay ary zay zany mila malitsika ary ny tena mampalahelo misy tena fanabesa moa efa tena lopotika fa ny tena mampalahelo am'izao fotoana zao koa de ministère ny fampianarana ambony lasa andray le izy mifindra zany le izy lasa mitomakaly le tsy fahombiazana sy le kolikoly amin'ny fomba fanaovana recrutement anapampianatra ao anatin'izay ny mpandrarana moa tsy teneniko intsony nefa iny ny faratapany ny mpampianatra zany de modèle ho an'ny firenena de zavatra ohatra zany akamakama ave no anaovanao ny recrutement am'izao fotoana zao ny arrêté de nomination le CNFP aiza ihany efa firy taona zao vao tena mandreraka le izy frama moa efa tsy tenenina ntsony zany ao anatin'izay ary indrindra amananako ny teny koa de le politique ny fampianarana ao mba ataovy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fampianarana hoe inona ny zava-misy any amin'ny faritra misy azy de aparanana an'izay le izy PSE nge efa fanataonay plan sectoriel de l'éducation atsara io fa zaravany io de départ à zéro foantsika io le lazaiko hoe tsy misy le continuité de l'état zay mahatonga anisany mampiempotra ny firenentsika tsy hoe zay ataony teo aloha reto de ratsy daholy samy gasiny atsika zay ataony teo aloha de toizy voa de atsara ao le izy zany anisany stratégie zay tokony ataony mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao betsaka faniriny mbola iresana faly de faly koa androany satria député anankitelo be zao ndray no eto efa hitako manangasanga ny député solombavam-boaka ny Madagasikara Mamra Benrina efa io koa ny député ny ao Madagasikara vao Tsimondranao zay fatatsika am'zany fatarao no tiako tenenina mbola ho avy ny fotoana azavaitsika ny zava-misy marina ny ao amin'ny fitondrana amin'ny resaka politika sy ny atao anatiny ny fanoerana fa mbola tsy fotoana an'izao fa ny zava-dehibe zay tiako tenenina amintsika de za eto dia tasomiko foana le teo hoe manana an'izany hoe etika politika zany eto amin'ty ty fireneny ty manana teto anay président Ravalomanana no filohan'ny team mahazo matoko ny vahoaka malagasy fa zay mijoro eto dia miara velona ary miara maty amin'ny vahoaka malagasy miara velona sy miara maty amin'ny team ary miara velona sy miara maty amin'ny président Ravalomanana misaotra tokola makasika toko fa eny ary misaotra ny député Bogosy Tolosoa Andriamampandritsika amin'izay fanazavana teknika fanazavana tsara ho fantatra zay amin'izay tontolon'ny fanabeazana zay tsara ho fantatsika ihany fa mentsika ohatra ny zava-misy tany amin'ny Siscom mananarany misy arrêté de nomination efa tany volana me tany hoany fa zao mbanana aliza lasa nisy ady varotra politika atao na de hoe tsy ao anatin'ny corps d'éducation nationale fa ao anatin'ny corps ny enseignement technique lay chef Sisco teo aloha efa nisy arrêté de nomination fa tsy raikitra lay passation na de notifié nara lay sortance lay nahazo an'lay andraikitra vaovao de samy nisy tsindribokotra nandeha tany rehetrarehetra tany hoe tsy manaiky ny député zao tsy manaiky ny anina zao tsy manaiky ny anina zao sy sisa lasa tafiditry ny resaka politika izy farany tsy tafavoaka le rara nefa de zao efa fanendrena avy amin'ny fitondram-panjakana zany zava-misy ao anatin'izao fitondrana zao tokony ekeny ny mpiasa-panjakana zany resaka affectation zany kanefa zao misy manohitra zany satria mahazo an'lay appui politika avy any amin'le mpanao politika avy any amin'le lokom-pitondrana sy le fanakaiky amin'ny fitondrana ka hoe tsy ekipandray ihany io tsy miconsulte ny ray ihany na tamin'io dia voadingana le arrêté na lay fandrona zay avy anivon'ny fitondram-panjakana zany anisan'ny mahatonga fanjakana ho maivana zany satria dia tsy afaka mandrefin'le fanapahan-keviny izy manoloana n'lay ady hevitra sy ady varotra politika efa eto akaiky eto namana Riana Rabe Mananjara de omeko azy indray ny fanohizana ny fandarana eny ary mitoetrano ny fandarantsika Miara Manonja ary dia mbola eo ianao manaraka an'izany amin'ny Miara Manonja izany resaka fampianarana resaka politika resaka fotodrafitrasa
manahirana ny raharaha ankehitriny ary izany no antom-pisiny itony fandarantony averimberina ihany hoe mitondra fanazavana mitondra ny famakafakana mba hikatsahantsika ny tsaratsara kokoa. Efa nisy resaka momba ny hoe be ny tanàna ihany teo a momba ny olona ao Moramanga ao a fa eto kaikoko eto a ny député Alain Ratsimbazafa izay solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao Atsimondrano faly miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka ary dia misy resaka hoentinao indray eto momba ny hoe misy ny be ny tanàna izay sahirana mahatsapa-tena fa ho sahirana satria tsy miaraka amin'ny fitondrana amin'ny resaka toko politika sy ny lafiny. Inona ny vokatr'izay toe-javatra izay? Ya, faly miarabanao namana rina ary manantitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny voaka malagasy izay manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity andron'io ity. Araka ny efa nambarany namana teo aloha dia misy tokoa ny olana izay sedrainy ireny be ny tanàna ireny amin'izao fotoana izao. Nentiny namana Jean-Claude moa teo aloha teo ny hoe tsy mbola fahatombanana amin'ny famoahana ny didi-pitsarana mahakasika ny fifidianana be ny tanàna ireny. Ny anapiko an'izay aloha dia ny hoe mbola tsara no mampatsiahy ny eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra ny CENI izay mpikarakara ny fifidianana fa mbola misy ny tsy nahavitana fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina hatramin'izao tsika amin'ny teny izao. Hatramin'izao mbola misy eo amin'ny 420 ora sy diso ny commune zany izay mbola tsy nahavitana an'izay fifidianana an'izay noho ny antony maro samihafa akoatra n'le kahany Moramanga izay niresahana namana teo. Ankehitriny ihany koa ny hitondrana ny fandraisam-pitenenana dia efa niainana izany andraikitra mahabe ny tanàna izany ary mahatsapa amin'izao fotoana izao raha ny zavatra hita tsy eto amin'ny district Antananarivo Atsimondrano ihany fa manerana ny nosy io ny tsindry mahazo ny be ny tanàna izay be ny tanàna tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana ary vitan'ilay gouverneur mihitsy no miteny hoe rehefa tsy miaraka aminay dia aza manantena foto-drafitrasa any aminareo. Hita zany amin'ny faritra samihafa. Ny firotsahan'ny olona anankiray anefa ao anivon'izany hoe be ny tanàna izany dia marina mety hoe eo ny amin'ny lafiny loko ara-politika ohatra ny hirotsahany fa rehefa lany be ny tanàna ny olona anankiray dia manana andraikitra lehibe amin'izany hoe fampandrosoana ny tanàna izany eny fotony ary voalaza ihany koa anaty lalam-panorenana ny commune fa ao anatin'ilay antsointsika hoe collectivité territoriale décentralisée izany hoe io ny rafi-pitondrana eny fotony izay mandray an'izay atao hoe fitsinjaram-pahefana aty tapon'izay ka mandray an'izay rafi-pitantana an'izay ny be ny tanàna mba hahafahany misahana amin'ny lafiny fampandrosoana sy ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny fiarahamonina. Ka dia voalaza ny lalàna ihany koa zay. Lalàna ihany koa mamaritra an'izay ary tena andraikitra ny be ny tanàna ihany koa moa izay miavaka manoloana ny hoe anjara ny be ny tanàna izy ny tompony andraikitra amin'ny antsoina hoe soram-piakonana eny fotony izany hoe tsy maintsy ny be ny tanàna ny hanomanana fahefana mandrindra an'izay lafiny soram-piakonany vahoaka izay miaingatra any amin'ny fahaterahany zany ka hatraty amin'ny nahafatesany. Izany andraikitra makadiry antsoroany be ny tanàna izany anefa dia amin'izao fotoana izao dia velo taraina ireo be ny tanànareo amin'ny tsindry araka ny efa nambarako teo aloha satria rehefa tsy mitovy fomba fijery na loko politika ny eo anivon'ny fitondrana dia hiarany ny antso izay samihafa. Profony izany ny efa hitantsika ny nanjohan'ny be ny tanàna ao amin'ny commune Ambohidrapeto amin'izao fotoana izao izay tiako ny manamarika fa vao lany ho be ny tanàna fotsiny izany namana izany tamin'ny alalan'ny antoko Tiako Madagasikara no nalany azy dia efa nisy ny fitoriana izay nataony mpomban'ny fitondrana teny anivon'ny tribunal administratif. Rehefa tsy nahazo rariny teny izy ireo dia niditra indray aty amin'ny cassation zany na ny fandravana didy ary rehefa tsy nahazo rariny teo dia misy ny resaka any ambadika any mahakasika ny hoe
zay indray a de tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahana manaisotra ary mametraka zay mety ho tompona andraikitra toy ny PDS eo anivony zany tanàna zany. Mampalahelo raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao satria dia asa tanteraka tokoa ve ny zavatra nambaran'ireo olona zay mety nanambaran'izany tany amin'ny dingana zay nirosoana tamin'izany fifidianana sy fametrahana be ny tanàna zany fa ambara amintsika fa tena any am-ponja ny be ny tanàna nambodrapeto amin'izao fotoan'izao lany tamin'ny anarany atoko teko Madagasikara. Tsy maintsy mijoro ny tena ankehitriny manambara amintsika an'izany vaovao zany satria tokoa ve ny politika eto Madagasikara rehefa tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana na tsy mitovy tsy avy amin'ny antoko politika zay mitondra ny firenena no mahalany ny tompona andraikitra anankiray dia ikarohana ny fomba rehetra zay ataontsika hoe andetehana n'ireny olona reny. Ataoko fa tsy mahasoa ny firenena zany ary izay no mahatonga mijoro ankehitriny sy mampafantatra n'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny samihafa zay manana zany hoe ateo-tsaina zay tsy mendrika izany. Fa ny fitantanana ny firenena dia hifandimbiasana io ary ny andraikitry ny be ny tanàna indrindra dia miantoka amin'izay fampandrosoany ny foton'izay. Ny zavatra hita sapa mantsy dia ampidinana nyreny tompona andraikitra manao fitsirihana reny na ny IGE amin'izao fotoan'izao ny renivon'ny commune tsirairay ary atao mihitsy zay andetehana an'ireo be ny tanàna zay tsy manaraka ny fitondram-panjakana ara-politika zany no resahako eto ka izay fomba fiasa zay dia amiko tsy mahasoa ny firenena zany. Eo zany no anaovana antsoava amin'ireo eo anivon'ny fitsarana satria ao anatin'ny hoe fitazomana amponjavonjomaika ny be ny tanàna nambodrapeto amin'izao fotoan'izao mba anao tsara ny fanadiadiana mba tsy ovabaiko amin'ny lafiny ara-politika fa mba hijery kosa ny rariny sy nitsiny satria raha ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao dia tena misy ny antsozay atao amin'ireny be ny tanàna izay tsy miaraka amin'ny fitondrana ireny. Ny tiako mariana eto ihany koa dia ny hoe raha milazan'izany tsy sanatria momba amina anton-javatra sanatrian'izany hoe nisy ny fanodikotonam-bola na salam'izany fa mametraka kosa ny hoe aoka mba hitsara radrarina ny eo anivon'ny fitsarana ary amadibadika ireo atotan-taratasy rehetra satria raha ny fahatsapanay ny zavatra nisy tao amin'izany commune Ambohidrapetra zany dia efa tetika nomanina mialoha ary nahatonga amin'ny hoe velam-pandrika samihafa natao tamin'izany be ny tanàna zany ka nahatonga azy hatrany amin'izay hoe voatazona ny amponja izy amin'izao fotoan'izao. Mety misy ny indrokely ny tiana ho mariana dia izao tadio fa ireo be ny tanàna rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay lany tamin'ny fifidianana farany teo dia tsy mbola nisy ny atsotsika hoe fampiofanana an'ireny be ny tanàna ireny izay mariako etona fa tamin'ny fitondran'ny filo ravalimanana ohatra dia hatramin'ny sefim-pokotany ane dia nahazo an'izany fahaiza manao zany izany fiofanana zany ary tonga teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha avokoa ny filopokotany rehetra manerana ny nosy ary ny sira mihitsy tamin'ireny ny sira ny sira nanokana mihitsy nomena n'izany zay sefim-pokotany zay sefim-pokotany nomena n'ireny sefim-pokotany reny ary netiny mihitsy nametraka n'le antsoina hoe olona manano mahizy azy zany sefim-pokotany zany ary mahalala tsara ny andraikiny amin'izao fotoan'izao dia tsy misy ny fampiofanana ho an'ny be ny tanàna zay ho iaho hoe mila jereny zany fa tsy falitsika amin'izay mety olesiko arataratasy ohatra eo amin'ny lafim-pitantanana dia hanararotana an'izay mety zavatra adino na tsy voamarika araka ny tokony ho izy amin'izay lafiny arataratasy eo anivon'ny commune no ahatonga an'izany be ny tanàna any am-pony zany tadio fa vahoaka maro no mifidy
zay vao tafapetraka hoben'ny tanàna ny olona anankiray ary izay fitokisana omen'ny vahoaka zay ka anaovantsika sanatriny vava antsotsay sala am'izao dia hoy aho hoe tsy mahasony fireneny zany ary iteraka korotany zany eo anivon'ny fiarahamonina faratsika tsara ny ezaka fampandrosoana zay nataon'izany ben'ny tanàna zany ao anatin'ny commune Ambodrapeto fa ninina ompitehana ny hoaviny zany olona zany amin'izao fotoana zao ka eto dia mitodika ny fitondram-panjakana rehetra zay mba hiaro andreo ben'ny tanàna tsy ny ben'ny tanàna zay voafidy tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ihany fa mahatsapy zahay fa misy ny antso zay atao amin'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao indrindra ireo ben'ny tanàna zay tsy miaraka amin'ny fitondrana na ny tsy miankina io na ny aty amin'ny fanoherana io ka everiko fa zavatra tsy tokony hitsy ato amin'ny tany sy ny firenena zany raha fampandrosoana koa no katsahantsika sodadiavintsika eto amin'ity firenena ity dia tsy mahasoa antsika izany fanenjehana tompony andraikitra ohatran'izany satria lasa hifanao an'izany tsika eto amin'ny tany sy ny firenena dia inona moa hitondra tombontsoa inona ho antsika ny fisiny zany fifanenjehana lava zany eto amin'ity Madagasikara ity namana rino tsy mitondra tombontsoa an'ny firenena ny hoe fanenjehana lava eto araka ny tenen'ny député Alain Ratsimazavy teo marina zay ary io moa tenenina foana hoe raha firenena tiana androso dia tsy maintsy ilaina ny fiaraha-mientana ka raha ohatra hoe tsy misy ny fiaraha-mientana mbola lany andro hoe fanenjika sy ny sisa eo tsisy vokatra ho azo mihitsy ny firenena ny ivelany ihany ny akamarony dia efa lasa ny amin'ny fampandrosoana amin'izao fotoana zao ary misy firenena aty Afrika izay tena hoe mety ny fiainan'ny mponina ao aminy raha tsy tenitsika afa-tsy zany hoe Maroc zany raha tsy tenitsika afa-tsy zany hoe Rwanda zany zay efa tena lasa ambony be mihitsy amin'ny farim-piainan'ny olona ao amin'ireny firenen'ireny isika aiza amin'izao fotoana zao mbola farany mihitsy tsika ary mbola variana amina zavatra hafa fa etsika mamarana ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity eto ianao député Alain Ratsimazavy resaka vaksiny sika io dia mbola miteraka resabe amin'izao fotoana zao tonga ny vaksiny Johnson dia ahoana le efa le teo aloha ahoana ny tsindrona faharoa amin'le AstraZeneca ny sisa ahoana ny resaka fanentanana androany zao hoe manomboka ny vaksiny fanentanana amin'ny ady amin'ny poliomyélite sy ny sisa dia nefa nyity coronavirus ity aretina mahafaty izay mpanao gazety mbola tsy dia mahatsapa mihitsy hoe ahoana ny tena hetsika hoe atao zany mba hamporisihana ny olona hanao vaksiny fa filazan'ny mpitondra fotsiny hoe tonga ny vaksiny zay anao ndana amin'ny soratra anarany ery fa le fanentanana ny olona zany ohatra mbola tsy dia hita taratra loatra kanefa na ny polio ary isa-taona dia misy fanentanana ny ray aman-dreny hoe eto atao vaksiny ny zaza coronavirus nefa mahafaty io misy ny fiarovana marina ny hoe ajaony ray metatra andana manasa tanana sy ny sisa fiarovana ireny fa misy koa ny fiarovana anankiray zay ao anaty eo dia ny vaksiny zany zay atsindrona ohatrany tsy dia mbola hita loatra le fanentanana amin'izay nefa ny mahafaty le izy ary efa betsaka no lavo tao anatiny ia misaotra anao namanarina fantatsika tokoa fa tena loza miantra ny aretina coronavirus amin'izao fotoana zao tsy manambana intsony fa efa tena miatra eto Madagasikara ary manerana an'izao tontolo zao dia efa maro ny firenena tena ao anatin'ny ady tanteraka amin'izany coronavirus zany sariako kely ianao manoloana ny tompony andraikitra teto anivon'ny firenena ny tatana an'izany ministera ny fahasalamana zany aloha nisy ny ministra talohan'ny ministra ny fahasalamana zay amin'izao fotoana zao izay nametraka ho zava-dehibe an'izany hoe ady atao amin'ny Covid-19 zany fantatsika tsara ny etsika nataony izay nanaovany antso tamin'ny iraisam-pirenena mba hanampiana sy andraisana tanana an'izany valanaretina zany eto Madagasikara fa reny ny vokany ny sorona izy tsy ho tompony andraikitra ntsony teo anivony zany ministera zany nanantena ny rehetra fa raha nanendry ministry ny fahasalamana vaovao ny filohan'ny republika na ny premier ministre dia tena ministra zay tena hoe hiady sy anana pakady
iatrehana an'ity aretin'ny ty nandrasany vahoaka malagasy na tsikaritra angampotsika fa nisy ny vaksiny zay efa tonga tamin'ny andiany voalohany a 250 000 dose a Covishield teo moa zany ny rahantsika nalala ny tantara tamin'ireny fotoany ireny no hoe fanaratsiana mihitsy zay nataony teo anivon'ny fitondrana hatramin'ny filoha-pirenena ka hatramin'ny ministra ny serasera mahakasika an'izany hoe vaksiny AstraZeneca zany kanefa dia io ihany nampidirina teto amintsika ary io ihany nampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy ny tiako mariana aloha voalohany indrindra mahakasika ny fatra ny fatra azotsika dia 250 000 dose zany hoe olona tokony 250 000 any ho any ihany koa ny sitraka an'izay zavatra zay inona nefa ny zavatra nitranga dia matsapy zay fa tsy ampy ny fanentanana matotsika 197 000 ihany no lantsika ary atao hoe nahamenatra amin'ny firenena any ivelany hoe ny ponina ao anatin'ny firenena malagasy dia mahatratra 25 millions ny vaksiny nalefa aty amin'ny firenentsika 250 000 tsy lany satria 197 000 raha tsy diso zay ihany no any lanitsika dia nopotehany zany ambona vaksiny zany satria lany daty vadikapozina indray raha vao mihoatra an'iny nefa ary le vaksiny raha ny fahalalana azy dia fanomezana ahoana moa tsy ahatonga an'ireo firenekafa manoloana an'izay hoe ianao ve efa omena vaksiny fa ahoana ihany malagasy reto zay indrindra anavotanao ny vahoaka malagasy dia tsy hainao no manentana ny malagasy mpiray-tanindrazana sy mandresy lahatra satria ny tena tompona andraikitra ambony teto amintsika ny hoe tsisy zay tsy nalala an'izany tsika fa tsy nanao modely tamin'ny vahoaka raha tsy nisy any filoha rahavalimanana nanao an'izay atao hoe endrika fanehoana ny vahoaka malagasy fa tena zava-dehibe ary indrindraindrindra amin'ny ady atao amin'ity covid ity ny fanaovana ny vaksiny zay natao teny amin'ny PNUD zany raha tsy tahoariana an'izay ny nandehanany filoha rahavalimanana nanao vaksiny zay ara tsy niakatra ohatran'io nisan'ny olona izay nazoto na hoe nyroso tamin'izay fanaovana vaksiny zay dia zao tonga indray Johnson dia ahoana indray eo indrindra ny fanontaniana le fitondram-panjakana zany fijeriko azy manokana dia toa tsy makasitraka ve an'le fanaovana an'ity vaksiny ity satria raha izany fanaovam-vaksiny zany indrindraindrindra hoe ao anatin'ny aretina vaovaotsika zany ny covid-19 tonga eto toerana ary mahafaty dia tokony hisy mihitsy tamtamy malehibe atao mahakasika an'izany fanaovana vaksiny zany hoe raha antsika malala nefa ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao ny ady atao amin'ny polio ary amin'izao fotoan'izao mbola mitoy ny asa fanentanana rehetra ary androany moa dia na efa nazona sertifikat zay indrindra hoe androany moa fa efatry ny volana oa dia andro natokana mihitsy hoe fanombohany zay fanentanana ny olona fanaovana vaksiny ady amin'ny polio zay fa ho an'ilay vaksinetsika vaovao efa tamin'ny 27 juillet lasa teo no tonga teto Madagasikara ny vaksiny tsy mbola mihetsika fa dia ao amin'ny tompony vaksiny hoe izay anao dia ndana misoratra anarana ry ny ACRA sabe fialan-tanana izay no mbola misy azy mandraka ankehitriny ary ny fisoratana anarana no andrasana za moa somary variana ihany raha nahare ny tenin'ny tale anankiray ao anivon'ny ministera zay misahana nyty fampariahana ny vaksiny ity hoe io vaksiny Johnson zay tonga io dia anisan'ny prioritaire ao anatin'io ihany koa ny olona zay andeha hianatra ny ivelany ny olona zay tompona andraikitra ambony ka manao iraka ny ivelany fa le vaksiny ve zany tsy natokana ho an'ny vahoaka malagasy fa misy sokajin'olona mihitsy zay omena n'io vaksiny Johnson io fanontaniana zany raha antsika malala fa ny vaksiny Johnson no anisan'ny vaksiny zay atao hoe malaza eran-tany ifandrombahan'ireo firenena matanjaka ary tsindrona ray ihany ny atao amin'le Johnson dia tsy misy tsony ny tsindrona faharoana ny deuxième dose dia eo zany no mahavalalana amin'izao fotoan'izao hoe voalohany tsy mazava lay
tiany fitondram-panjakana na ministera ny fahasalamana tao ka eto a mba mangataka mihitsy a amin'ny hoe eto re tompoko ny fanazavana mahakasika n'io vaksiny io satria tsy hitan'le vahoaka ntsony zay atao iandry an'le Covishield izy ohatra ny tsindrona faharoa le tsindrona faharoa amin'le Covishield zay zao tsy maintsy mitsindrona an'iny le voalohany 250 000 doses zany a no heverina aloha hatreto fa ho avy ihany koa malohana io satria 250 000 ny tany voalohany ny fanontaniana mipetraka ary zany zao dia zao ny hoe le olona 197 000 zay nanao tamin'le andihany voalohany ihany ve no afaka manao an'le andihany faharoa an'ilay a Covishield zay ho avy fanontaniana mipetraka amin'ny vahoaka zany ary ho amin'ireo ataontsika hoe 53 000 doses zay tsy lantsika tamin'ny andihany voalohany ve midika zany fa misy olona 53 000 doses 53 000 zany a tsy natao vaksiny andihany voalohany zany dia atao ao io 53 000 indray zany io elanelany io hopitehana koa ve sanatriny zany mila valiny mazava be mila valiny mazava hoe mbola vonona ve ny fitondram-panjakana mbola hanafatra vaksiny manaraka satria fantatsika tsara amin'ity ady atao amin'ny Covid aty fa mba hananatsika an'izay antsoina hoe immunité zay ho an'ny vahoaka malagasy mba tsy hifindranony azahoana antoka fa tsy hiparitahany zany valanaretiny zany ntsony dia tokony mandidina ny 50 ka hatramin'ny 520 isanjaton'ny mponina ao aminatin'le firenena dia tokony ho vita vaksiny raha ny antsika eto raha ireo atotanisy ireo raha isanjaton'ny mponina raha ny tsy misy mbola lavitra eo zany ny fanontaniana ary mitodika manokana amin'ny ministra ny fahasalamana ray tompoko mba amafiso ary hitondra fanazavana mazava ny vahoaka malagasy mahakasika n'io vaksiny io satria malasasana ihany raha ao anatin'ny herinandro mahery ny vaksiny no efa tonga eto amintsika tsy mbola nisy olona na iray aza ka natao an'ity vaksiny vaovao Johnson ity io man tsy nalasa fisainana antsika teto amin'ny fandaharana Miara Manonja ny hoe sosanatrila ity vaksiny Johnson ity satria nisy ny fanambarana zay nataona solombavam-bahoaka namana ny hoe misy tobi-pahasalamana anankiray eto amintsika zay nanao an'io vaksiny Johnson io dia nanao fanambarana ny tompona ndraiky hoe tsy misy an'izany vaksiny hafa zany fa ny Covishield ihany tonga eto amintsika ka sosanatrila anaronana an'izay zavatra nitrangizay nanafaratsika an'le Johnson fanontaniana mipetraka daholo zany fa ny zava-dehibe re tompoko dia ny hoe ady atao iadina amin'izay valanaretin'izay nataontsika amin'izao fotoana zao aoka ao anatin'ny mangarahara no anomezantsika ny loharanom-baovao an'ny vahoaka malagasy indrindra mahakasika n'ity vaksiny ity fa lasa mirorosaina ny vahoaka ary izay no mahatonga ny olona misalasala le hanao vaksiny satria le tena pakady aseho an'le fitondrana mihitsy no mampisalasala ny vahoaka toa tsy misy ny tena hoe fahavononana ny anaparitaka an'izany vaksiny zany sy ny hoe eo amin'ny lafiny fanentanana toa manginginy zany fanentanana amin'ny resaka vaksiny Covid-19 zany ka eo anao namanarina mbola mety hanampy an'izay tiaka ambary zay mahakasika n'iny vaksiny Covid-19 iny ny tsara mafisina fotsiny moa zany hoe resaka vaksiny resaka fa mipetraka foana zany le hoe faiza mitantana na resaka vaksiny io na resaka fampianarana io na resaka tontolo ambanivohitra io dia io le hoe faiza mitantana io sy le hoe mangarahara ny fitantanana io dia tena hoe antony ray lehibe azahoana mahazo ny fahombiazana indrindra moa hoe firenena no resaka ary io dia efa anisan'ny fipetrapetraky ny mpiara-miombonantoka amintsika no tenena hoe mpiara-miombonantoka mpamatsy vola fa ny hoe mpiara-miasa ny avany velany sehatra raisam-pirenena dia fipetrana anankiray tena goavana io ka misy an'ireny hoe vaksiny mipotehana fa tsisy nampiasa dia lany daty manahirana mihitsy mieritreritra an'izany satria hoe ain'olombelona le izy efa firy maty teto ary zay ny hoe fianakaviana nanana nodimandry dia tena hoe tena nangiry firy mihitsy nanoloana an'izay io le vaksiny efa hoentin'io tsy ampy fanentanana dia lasa hoe potehana indray dia tonga indray moa zany tia manaraka dia ho hita eo le izy fa dia ny aina matezary olona aloha
fa dia tsy maintsy miatrika isika mianakavy satria ny tenenana an'izany dia mba zahoana fiainana tsaratsara kokoa amin'ny manaraka. Izay no namarana ny fandarantsika tamin'ny ity indray mitoraka ity, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farana raha pisondray ny fotoana manaraka. Veloma tompoko samotain'Andriamanitra isika mianakavy. Ya, veloma tompoko ary misaotra nanaraka ny fandarana.